mijery anao androany rehefa mifankahita amin'ny voninahitra ianao toy ny tsinitsinina ny zavatra rehetra enina ny tenanao azy fa mahita ny asarobidiny sy ny fahatsarany sy ny voninahiny ianao dia te iray tanteraka aminy te hiombona aminy ary rehefa miombona aminy ianao dia azo antoka fa tsy maintsy miova ny aminao ray manontolo. Halleluja. Andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao teneny Jesosy aoka tsy hovarina ianao androany aoka tena hisitratra ianao androany zay rehetra nomanino anao ao fafainy amin'ny lanitra ny tananao androany ohatra ianao hanomana ny fonao androany ohatra ianao hanomana ny fonao androany hifankahita amin'ilay mpanao anao hifankahita amin'ilay tena tianao hifankahita amin'ilay nanolotra ny aino anao tsy anara-piangonana tsy androany tsy hoe faly fotsiny ianao nandreteny fahamarina hoe mariny zany teny zany tsara zany teny zany fa ny tanjon'Andriamanitra androany dia zao hifankahita amin'ilay voninahitra ianao dia hitsangana koa ianao raha Saoly ny antsonanao dia hiova Paoly ianao raha Jakoba dia hiova Israely ianao tiako tenenina dia zao ho tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao rehefa mifankahita amin'ilay voninahitra Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy maomany ny fonao amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra ny tenanay zay amin'izao fotoana izao eto anatrehanao ny foko androany teneny Jesosy eto anatrehanao ny foko androany iombona sy iray tanteraka aminao aoka tsy ahita zavatra hafa androany aoka tsy ahita nizaniza androany aoka tsy ahita olona androany fa aoka hifankahita amin'ny voninahitra ao androany aoka hifankahita amin'ny fahalebiazanao androany aoka hifankahita amin'ny fahatsaranao androany misandrata mandrakizay Jesosy manjaka eo amin'ny fiainako manapa eo amin'ny fiainako misaotra Jesosy atolotra anao ny foko androany atolotra anao ny amin'ny kiray manontolo androany momba rehetra mihitsy miankohaka manoloana amin'ny fahalebiazanao androany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amen. Ndao tsy tiaka mapeo an Jesosy tiako anao tena hifantoka hitoetra ao amin'ny fanahy mivavaka dia ratsika ao amin'ny fiankofana. Halleluja. Manasanao androany anokatra amin'ny fonao ianao androany tena hifankahita amin'Andriamanitra. Kafa fonao dia asandrato mivavaka ao androany hoe Jesosy atia tena hibanjina anao eto indray androany Jesosy Jesosy eo tena hoentiko ny amiko manontolo androany Jesosy eo hibanjina anao Jesosy tsy hijery izay mety ho hita masoko androany Jesosy eo izay mety situation rehetra misy Jesosy tena hoe ho avelany daholo izany fa tena hoe hibanjina anao hitondra amin'ny fifantohanay manontolo eto anatrehanao Jesosy hitondra amin'ny fonay eto anatrehanao zay Jesosy hitondra ny aminay rehetra Jesosy tena hoe hoeto anatrehanao hoentinay ny fonay hoentinay ny aminay rehetra hiantoraka sy ankohaka eo an-tongotra ao androany Jesosy dia tsy ahita fa tsy anao zay Jesosy androany tsy ahita fa tsy ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny tananao zay mihazona amin'ny fiainanay isan'andro san'andro Jesosy ny famindram-poninao eo amin'ny fiainanay Jesosy tena hoe misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny tombotsoa-pahavelomana Jesosy mbola isan'ny velonay zay androany misaotra anao zay Jesosy ny amin'izao fotoana sokafanao zao indray Jesosy ahafahanay tena miombona eto anatrehanao androany ahafahanay mifankahita aminao eto androany Jesosy sokafanay fonay Jesosy eo raiso ny toeranao dia anjakao tanteraka ny aminay tsirairay avy androany Jesosy ianao mihitsy ny ilainay Jesosy ianao ilay nahavita ny zavatra rehetra ho anay ianao ilay nafony ianao famonjenanay tsirairay avy ianao mihitsy no ilainay eto Jesosy androany tsy hijery ho manodidina anay zay tsy hijery an'izay olona eto akaikinay akory zay Jesosy fa tena hoe hibanjina anao zay Jesosy androany Jesosy eo mba tsy hisy ala maina eto amin'izao fanatrehanao zao zay Jesosy fa tena hoe andray zay Jesosy andray zay anjara tandrify aminay tsirairay avy eto amin'izao fotoana zao tsy tahaka ny idiranay eto Jesosy eo ny voanay eto androany fa tononay Jesosy tena hoe andray zay Jesosy eo tenena na dia teny tokana monja Jesosy ampianova amin'ny fiainanay hozy izy ianao Jesosy mangeta etan'izany zay Jesosy androany mangeta ety zay Jesosy eo ny fankahita aminao Halleluja misaotra Jesosy tianay ianao Jesosy manana izay manana anao Jesosy eo ilay nafony ianao famonjenanay tsirairay avy Halleluja raiso ny fiankofanay Jesosy androany tikanao tompo tsy mba mahafoy any famindram-po
mandrapatoriko jesosio oiraiko ny atsaranao ambarao tika anao jesosy Like you need a
fona Jesosy ianao no arenanay ianao fanananay Jesosy manana izay manana anao Jesosy afa-tsy andao ato am-poko tsy misy afiry ko mihoatra anao eto an-tany raha reraka na kolavo ao ianao no andriaky na ny fo Eo anilanao any mapety anay izany no ambaranay Jesosy ianao mihitsy no ilainay eo amin'ny fiainanay Jesosy tsy mahefa ninino izay raha misaraka aminao Jesosy tario izay Jesosy io
andao hiteka mafan'i jesosy tsika ho an'ireo izay nisoratra anarana manao témoignage dia mba asaina hiakatra ety aloha afaka maso toerantsika tompoko azafady taty vola mandroso voalohany azafady tompoko aorianany taty vola dia tato morel Alléluia. Voninahitra an Jesosy ny zorako vavolombelona 2013 tamin'ny retraite spirituelle teo tsika dia nisy fizarana nataon'ny papa mikasika an'ilay hoe alalitra dia hoe nampiasa insecticide zareo tsy nahita maty ilay lalitra kay tsy ilay insecticide no essentiel fa mila esorina ny fako dia niteny papa hoe esoro izy ilay fako rehetra dia nanapa-kevitra dia tao anaty izay dia nisy zavatra nampatevy an Jesosy anahy tamin'ny 2013 jusqu'à 2020 za narary dia voan concert dia nangatabavaka tamin'ny pasteur za hoe mba ho sitrana dia nitiany izy hoe fasitrahan'i Jesosy ianao fa ny zavatra mbola teo amin'ny vatako dia mbola nisy fery be teo dia mbola niteny tamin'i Jesosy hoe za Jesosy ho arasitranonao za dia hanompo anao za dia joro vavolombelona naizanaiza lehako dia hoy Jesosy hoe ok fa zao izy misy zavatra iray angataoko aminao dia mila mamela heloko ianao tao anatin'ny 2020 dia nanontany Jesosy iza ilay olona dia tena mafy be ilay izy satria tena olona nandrava ny tokantranoko olona naka ny vadiko izany hoe raha mitsika maha-olombelona dia hoe rival izy fa amin'ny Jesosy izy ravaviko dia mifona taminy rehefa mifona dia tsy tsaroko akory hoe ahoana fankatona ny very dia sitrana Alléluia 2026 dia sy teny Jesosy tena afaka marina ve za voan concert indray ilay ravavy io dia hozy izy ny olona mialatsina ilay fomba fiteny nena ny fatiny valy aminazy ny nataony dia izay amin'io somariva ny CLP misy alimbavaka dia niteny tamin'ilay olona hoe zaho manana an Jesosy dia za tsy manao lolopo za fa namela anazy fivavaka ho azy dia za manana toe-po ohatr'izany fa tsy sitrapon'i Jesosy izany dia mivavaka ho an'ilay ravavy misaotra an'i Jesosy za akony fa sitrana izy izao afaka ilay olona dia tao anatin'iny ihany dia tamin'ny tsika tao anatin'ilay retraite tamin'ny herinandro iny dia resaka famelan-keloka ihany ilay izy nisy zavatra izay raha ny tena marina tena hoe tsisy fotoko ilay izy amin'olombelona fa tena sady nalaim-baraka ny tenenandratsy opa rehetrarehetra nampidina amin'ny olona rehetrarehetra dia za moa ilay teny pape insecticide nisy taty aloha dia nampiasaiko tonga indray trana dia mivavaka ho an'ilay olona dia tonga ohatrana maraina dia manao zavatra indray tonga indray zany ilay lalitra dia tonga indray ny alina dia mivavaka mifona ho an'ilay olona fa rehefa naheno an'ilay ten'Andriamanitra iny ilay fampianarana iny dia tonga ny talata dia nijery an'ilay olona dia izy io rehefa mijika anahy dia somary masika be dia zay sisy ofampitompony maso dia miondrika ohatr'izao dia fanamasina ahoana ny anatonako an'io olona io dia jereny dia miondrika ohatr'izao indray dia zay fanamasina tsy maninona zay priape eto na opainy io na roany io na olainy io baraka fa nantona dia ifona aminazy aho tonga dia nanantona fanamasina mehery vontieny hoe manantona anao za fa afaka miresaka amiko ve ianao ahoana izay ozy to dia tena hoe franc be izy tamina tena eko hoe free be izy tamina dia tonga dia niteny fona aho fa diso za zanako fa tsy mety nataoko anao diso niteny le ohatr'izao mihitsy ny zakako hoe dia ie tena i mihitsy nefa mifonako tamin'i Jesosy fa tsy mety mihitsy zay nataoko anao rehetra tsy mety daholo fa mamelana dia misaotra an'i Jesosy Kristy fa lamany aminay rehetrarehetra dia tsy mila insecticide atsony rehefa mifanena anazy fa milamany zavatra rehetra dia misaotra an'i Jesosy satria tao anaty izay dia Jesosy Kristy niteny hoe fa toy izao sy nitiavan'Andriamanitra zao toy izao mena zananatokana mba tsy ho vesatra meno azy fa na fiainana mandrakizay dia izao tsy hoe rehefa tia Jesosy dia niteny tamintsika teny amin'ny lalitra fotsiny izy hoe tiako nareo zanak'olombelona na naniraka anjely fotsiny izy niteny hoe teneny olombelona fa tiako izy fa nanolotra zavatra izy dia nameo bonne fête maman anazy omaly dia faly be sady nitomany tena hoe saotra dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy fa tena hoe afaka miresaka famelan-keloka dia voninahitra ho an'i Jesosy.
voninahitra ho an'i Jesosy Kristy reriny aho ahafahako mijoro vavolombelona manoloana ho anareo eto noho ny fanovam-po izay nataon'i Jesosy tamin'ny tenako. Momba na manokana moa izany dia ny tena efa kristianina ihany teo aloha fa miverin-dalana noho ny fiainana natsapana hoe tambola tsy tena nananki-po tamin'i Jesosy dia mieritreritra hoe ny eto amin'izao tontolo izao no mahafinaritra. Dia tena nanao fiainan'izao tontolo izao ahako. Nisy fotoana ary ahako vady aman-janako ireo angamba fa volombelona amin'izay. Naka ny sariko ny vady aman-janako dia nisy sarina fiangonana dia nataony zareo tao anaty baiboly mba hoe hampiovafoana fa tena mipetsaka foana mamorelina manakorotana vady aman-janaka mamo isan'andro fa tateoriana ny entiny ambavaka ny tenako morelina mivay ianao nataoko ihany nataoko. Mialatsiny aloha raha somary amerina kely an'ny fotoana natongavako niaraka tamin'izany hoe vonjina hvkl izany tamin'ny 17 desambra any mety nivadiko voalohany namonjy fivoriana teny amin'ny sekoly ary tsy afenoko ary mbola hoaveriko fanjoany hoe mbola nisotro alikola alohan'ny nandehanako tany andro alarobia eo andro sabotsy nety nivadiko teto amin'ny toerany ity saiko 20 sa 21 mbola tsotr'izao toerany ity mbola nikasa nisotro toka ihany alohan'ny nandehanana tety fa ny andro vo maraina tetsy tonga teto nitoroteny rehetra zany dia presque hoe zaho daholo ny teneny tositenin'ny paster manarak'izay tena natsapako fa efa an' Jesosy ny amin'ny fampetesako amin'ny vady aman-janako ady foana korotana lava foana dia tia ny zavatra tena atsamy izay nandehanako namonjy ilay traity pastoral nandritry ny 3 andro teo. Sambo mananana mpanirina hoe namonjy ny sekoly ny alarobia fa tsy afaka noho ny asa manjara. Ny asako manko mpanao hotely, mpanao composition namanjeny. Dia za alohan'ny asako teo aloha teo tsy mba mametsaka amin'ny varotra sy ny tsenako hoe mba hivavaka zany alohan'ny varotako. Fampitsihan'i Jesosy aho hoe ianao rery no miasa ato dia iza ny hanampy anao satria mivady aman-janako any an-trano zanako miasa za rery. Misy manontany ianao rery ve raha misy manao ny asa io antsy za rery fa izay sy Jesosy dia gaga ihany n'olona le lehilahy taloha mpisotro alikoly mpanajoajo vady mpanajoajo fiarahamonina lasa manala an'i Jesosy. Tsy afeniko fa ny namako rehetra ara zao manajoajo anahy efa tsy namana intsony ve ianao zany morely tsy namana retsony dia ahoana tsy hilalao nenay manko le lalao taloha le fisotroana ataoko anomboka amin'ny baolina fa mianjy anao zay morely dia niteny anahy tsy zoerana intsony zany ianao ry morely tsy zoerana retsony fa jeran'i Jesosy ho aza zao Jesosy ny anany kapiteny dia voninahitra le retirety amin'izay nambarako tamin'ny sabotsy teo ahako za manko tsy maintsy mivarotra mivadiko mandeha aloha ndana hoa zany nareo roneny mandeha fa raha fa tonga eny zanakitsika dia mandeha dia tena nalahelo hoe tena tsy afaka hamonjy zany zoma fanontsonany nefa zay efa za tsy anytany amin'la retirety dia lasa mivady aman-janako tonga ny zanako teo tamin'ny efatra sasany teo imbony efa fanaoko taloha rehefa tonga ny zanako ka misy zavatra tsy mety amin'saiko dia tabataba mandeha miala tsiny elahy taizan'izay elahy zao elahy vao tonga za zao fa tamin'ny mahalay zoma iny tena efa feno ny zavatra natoa tany amin'la retirety vao tonga ny zanako teny dada efa nanenjika lera tsy maninona zany fa aleo karakaray aloha apetsapetsaka ty dia apetsaka ty fa andeha soroko aminareo na azo valim-bavaka aho maly azoma tamin'ny efatra sasany iny vao niala ty nialako ahoana le valim-bavaka ny nitory-tenineny nanao hoe valim-bavaka dia tsotra ny zavatra tena tsy zakanao atzay no apotran'i Jesosy aminao hoe ahoana raha fahasehako aminao amin'izay le fahatana rano satria tena tezitra tory-tenineny tonga ny valim-bavaka tsotra fotsiny
tsisy faina tsizitana atao amiko fa haiko amin'izay nandray anazy noho ny fampianarana zay natao voninahitra ao an'Andriamanitra rery anina taxi be amin'ny 5 latsaka mbola eo amin'ny tunnel oza tsy maintsy tonga any na dia nisombony kely tsodrana avy amin'ny pastera ro ano azoko a dia voninahitra ao an' Jesosy re any fa manova zavatra izy. Alleloia, tatilofo mandroso tompoko. Ndao tiaka ho an' Jesosy tsika ndraisantsika an'ity ranabavy ity. Miomana manaraka pasteur Zokrado. Voninahitra ho an' Jesosy. Taloha ta posely lalandrahako dia tsy mivavaka mihitsy ahako dia 2 taona dia tapa-kevitra vavaka dia zao mandeha tsara dia la retraite tena manana be ny tongotro dia zao afaka tsara afaka. Makasitraka tompoko. Ya, manaraka azy mandroso tadia mandroso fa ho avy pasteur Zokrado rehefa avy eo dia farana amin'ny pasteur Riva. Voninahitra ho an'i Jesosy ry any joroako vavolombelona eto resaka fahasalamana ilay izy tamin'ny 2020 zany dia narary mafy ahako dia rehefa narary mafy dia nandeha dokotera dia dokotera moa zany nahita hoe ambany be ny fitebon'ny foko dia hoe manatona cardiologue rehefa nanatona cardiologue maromaro moa zany dia hita fa tena mbola ambany be foana ilay izy dia hoe manatona professeur mihitsy. Rehefa nanatona an'ilay professeur dia ozy ilay professeur hoe io pulsation 40 io izy tsy mahavelona anao intsony satria 60 ozy izy normal dia mila miditra hôpitaly androany ianao izy izy tsy mody any an-trano intsony fa androany satria ampiatahana paray amin'izay ianao izy izy mba hahavelona anao dia eno tonga tany amin'ny hôpitaly moa dia nidina 36 mihitsy ilay izy dia rehefa tonga tany dia hoe ampiatahana pacemaker dia naka rendez-vous tamin'ilay olona dia tsy nahazo mihitsy dia izy aloha hivoaka ho fa tsy maninona rehefa mivoaka dia mivavaka dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy ianao mampidebon'ny foko fa tsy hamparay na olombelona na fanafody dia 2020 dia tsy niakatra mihitsy moa izy dia 2022 zany nisy événement tao anaty famille nisy fahoriana dia nidina be faran'izay nidina amin'izay ilay izy dia avy eo dia natahotra dia tondra n'ilay zodahako hoe dokotera zany andao atsika hiaraka any an-cardiologue fifandrin-javatra moa fa eto izy amin'izao fotoana izao dia tany moa zany niteny hoe tsy maintsy apetaka pacemaker anao madama ozy izy fa tsy mahavelona anao intsony ozy izy dia eny aro rehefa izay dia ndana moto ozy izy dia akaky rendez-vous ianao dia miditra hôpitaly rehefa napirina valizy dia tsy mety voapirina ilay valizy za zany famprimina valizy io no tena spécialité ako satria tonga dia vetivetika foana dia voapiriko ny valiziko fa tamin'io fotoana io tsy voapiriko mihitsy ilay valizy fa averiko dia asoroko dia hoy za hoe fa maninona azy za rery ny tao amin'ilay chambre dia nisy teny tonga tao amiko hoe zay elizay ianao izy natoky dia zao ianao izy tsy mahatoky atsony dia ahoana ary zany dia mipetraka dia verina tamiko indray ilay teny hoe zay ianao natoky dia zao ianao tsy mahatoky atsony izy enao Jesosy fa mahatoky ianao fa tsy apetaka an'izany za fa mahatoky ianao dia natsoky ny zanako dia natsoky ilay dokotera zodahako hoe oka fa tsy apetaka an'izany pacemaker zany fa efa ataon'i Jesosy mitepo ny foko dia nanantena zany hoe nandray an'izay fanapa-kevitra izay dia hoe hiakatra ilay izy fa vao meny nidina faran'izay ambany ilay izy dia teo amin'izay nisy tahotra kely tao amiko satria nidina 31 ilay izy dia rehefa natahotra be dia nanatona ilay cardiologue dia izay tsy hitako izay atao aminao satria ianao io izay efa tsy mety apetahana pacemaker fa misy tsindrony teo izy izy atao amin'ny kibo rehefa hitanao fa midina izy dia eny ara dokotera dia rehefa midina zany izy dia mitsindrona dia miakatra un point ilay izy dia za raha nahita hoe ohatrany tsy efficace akory ilay izy
ka ndray mandeha zay rehefa nidina be izy dia nitsindrona an'le izy dia mivoto daholo ny tanako sy ny tarehako sy ny rehetrarehetra mivoto be dia teo ahako natsiaro ny tenin'i jesosy hoe zany efa ny teny anao fa za ihany no mampitempo ny fonao e dia nalaiko dododolo le fanafody efa nanana saka kely satria rehefa mandeha province tsy misy io fanafody io nefa za matetika mandeha province nalaiko le izy dia serangy sy ny any nahariko tany azordira hoy za mantseny jesosy hoe fonao aza fa aika tokony tsy hampiasa nininina ntsony aho zay 2022 dia 2026 tsika mbola tsy miakatra le izy fa tahiny jesosy aho dia rehefa marary ray volana lasa azy eo tany amin'ny province nidina be farazay nidina le izy dia zay sy le zanako vavy rery ny tao amin'ny chambre dia ozy izy hoe neny a inona ozy izy natao ozy izy ataony neny rehefa ohatra ka ambany be ohatran'io le izy toy zany mivavaka fotsiny aho dia rehefa avy eo dia mivavaka aho dia matory tsika dia rehefa mivavaka dia natory le 31 niakatra 35 dia rehefa atoandro izy niakatra 40 dia mbola 40 izy amin'izao fotoan'izao fa mavelona le izy tahiny jesosy le teka mafany jesosy tsika manaraka mivoninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny tsiron'ny fiainana kristianina anaty fisainana madio sy fieritreretana madio zavatra nitrangy izy ity tany amin'ny la retraite natrony papa vao maraina ny lahady dia za mbola pijama dia papa efa vita efa tena bogosy be dia gaga be ary ny olona efa vonona daholo fa za mbola ohatr' izao dia mivoky ny trano aho dia nahita ny pasteur vololona dia courage be nahita pasteur vololona tsy za rery kay mipijama dia zay le hoe fisainana madio ay pasteur vololona ty efa tsy pijama ntsony ay izy ty efa tsy pijama ntsony fa efa hoe akanjo vona hoanaovan'le izy dia naheno ny teniko izy dia lasa izy miverina solakandro dia rehefa avy ny solakandro izy dia nitenana midresaka tamiko zay le hoe fisainana madio sy fieritseretana madio hitanareo tsy hoe lasa izy nidresaka taminy any iny pasteur azokorady iny ka raha tsy saina be fa zavy ake efa mba vita ohatr' zao tena zay mifampijama fa taty amiko izy no niresaka voalohany no fanao kala izay mianada matsiro be ny fiainana kristiana rehefa madio ny fisainana rehefa madio ny toepo voninahitra ho an'i jesosy alleloia ndao tiaka mafany jesosy tsika ny amin'izany fisainana sy fieritreretana madio hitezany jesosy atsika izany amerina voninahitra ho an'Andriamanitra rery ako tamin'ny tondrany fiainanay zany tamin'ny farany taona 2025 décembre 2025 namarana ny taona tany Amazonga tany amin'ny topo pasteur dia manompo zay dia natao ny fanompona dia vita somatsara ny fanompona na avy nanatitra andro zareo teny Amborovy zay dia anatin'le mampirinentana miambalina entana andeha hody dia tonga ny apelina avy any am-piasana efa vita ny entana zany hoe vita ny fanompona hoe dia apiditra hisarja entana anaty tôbila amin'izay zany andeha hody dia niantso ny tany am-piasana hoe décision top management ozy tapaka ny contrat anao janona dia tena mipanika tamin'izay dia latsaka tamin'izay zany hoe le dia fa ahoana dia tena mipanika sady natahotra sady nitebiteby dia ny réflexe voalohany tao dia niatso amin'ny pasteur tena vizana ho afa tapaka ho a pasteur ny contrat ako dia ozy izy hoe tsy maninona zany rysea tsy maninona zany rysea tsy fanaperana io zay ny teneniny tamiko dia nefa le talonga eto tsy ratsy tena dia avy eo le izy avy amin'ny jesosy mihitsy koa satria tamin'ny tokana radio nazahoana le contrat taloha iny dia 12 taona teo ny ainanay tao anatin'le izy fa tapaka soma tsara le izy satria tamin'izay tamin'ny farany taona 2025 zao le teny tamin'izay hoe amarana zavatra Andriamanitra ozy dia anomboka zava-baovao dia za zany mandray an'le teny zavatra hafa mihitsy mba neritreretiko hoe anomboka zavatra vaovao mety hoe tsy fantatro fa tena tapaka soma tsara le contrat dia tena mipanika tao anatin'izay dia bon tapaka zany le izy dia nandeha teny
dia nyteny paster hoe manomana zavatra tsara lavitra anao io Andriamanitra ozy. Dia misy fotoana zany rehefa ianao zany tapaka contrat, ny charge fixe isam-bolana tsy miaraka amin'ilay contrat tapaka, fa ny facture ny jirama mandeha, ny écolage ny ekizy, ny hofatranony ekizy. Dia tena à chaque fois zany za mieritreritra hoe tonga amin'ny faran'ny volana ahoana zany ny hofatran'ny zanako, dia mipanika ianao, tena hoe mitebiteby aloha zany. Dia miverina foana ilay ten'Andriamanitra hoe mandra-pahafotsy ny volonao. Dia za foana mbola isahira ho anao dia mijery fitaratra ny voloko efa bebe fotsy. Dia tena oza hoe ao anatin'izay ahako hoe na dia mbola na fotsy ary ty mbola manana an' Jesosy amin'nisahirana ho anahy. Dia mandeha foana zany amin'ny fotoana, mandeha fanompoana dia manompo foana. Dia na tamin'ny retraite iry ihany zay efa tsy mahasia manapa-kevitra hoe andesa tsy andesa satria efa nisy zavatra manangasanga zany dia tsy mahasia mihetsika fa sao dia ohatrany hoe misy zavatra ilain'jareo tampoka nefa ny adinany Masanga ianao aty an-tanà dia ohatrany hoe tsy zavatra tena mazava, ohatrany hoe misy zavatra ohatraohatra ny tady ho avy zany dia tsy mahasa. Dia nisy rahalahy zay moa ny antso ary nianarany sy ohatra mbola tsy ato dia zay ny nanampy ananany mpakevitra hoe alors za fa hisoratra anazy za fa mbola tsy sura. Dia conseil comme ça ozy izy soratako foana ny anarany sy dia miany confirmation. Dia zay ny nanampy anany décidé tafamonjy retraite somatsara zay. Vita le retraite nody zay dia mipetraka tandro pasteur moa zany zay zao. Dia tsy tadidiko andro vitsivitsy talohan'ny andro fa tsy tadidiko exactement mivina andro alina. Dia tonga ny confirmation an'le contrat vaovao. Tena hoe tsara lavitra n'olona teo tena hoe mahatoky Andriamanitra, tena Jesosy rery satria ny tenenako amin'izany raha ohatra ka hoe compagnie fantatro na ohatrany hoe nahafantatra olona, na ohatrany hoe nahafantatra namana hoe sao dia misy kandra lesy anao ohatry zany manko fataonay hoe mifampitapita hoe misy ty sao dia ty lahy ty ohatr'izao. Fa tamin'ity zany tsy mifampitapita ihany fa tsy nahazo mihitsy. Ohatrany hoe ndasy fa teneniko lahy raha fa misy ety ohatr'izany foana zany nenay. Fa tamin'ity tena hoe tsisy ny namana zany tsy namesy papa. Le compagnie io compagnie fanitsangana efa telopolo taona mahery nefa compagnie maritime foana fa tsy haiko mihitsy ny fisian'ilay izy. Tena pour dire hoe Andriamanitra ny teny hoe miala mihitsy ianao fa alao za rery. Dia tena ame voninahitra an'Andriamanitra fa tena mahatoky ny Andriamanitra. Tena matahotra ianao anatin'ilay lalana, tena mitebiteby somatsara mihitsy ianao anatin'ilay izy hoe tena. Dia za raha fa nisy fotoana tafiteny tandrozawa rehefa vonoinao dia tena vonoy fa tsy koa fa miarakintsika fa tena matahotra ianao anatin'ilay izy tena mitebiteby ianao satria ianao zany ray mpianakaviana dia mijery an'ilay zanakao sy ilay vadinao ianao hoe ahoany reto. Dia tena mitebiteby ianao anatin'ilay izy ianao amin'io tsy manana zavatra vonona hoe plan B tsy nanana plan B ako tao anatin'ilay izy fa tena Jesosy ny plan rehetrarehetra antsika fa voninahitra ho anazy rery ihany. Zay no izy ndao tsika hitsangana, ndao tsika hanome voninahitra any Jesosy. Alleloia. Misy tena maharevy hoe Jesosy no ao ambadika zany tsy haiko hoe variana mijery ny androany ve ianao sa mahita an' Jesosy miresaka aminao. Misy zavatra tsy maintsy faranana dia misy zavatra tsy maintsy atomboka. Andriamanitra tsy hanomboka zava-baovao raha tsy mamotsitra ianao aloha, tena meteza fotsiny aloha tantanana dia zay vao omeny le taridalana. Alleloia. Fa ny communion tsy faranana fa miempita any amin'ny union, tohizana foana ny communion. Tsy feno le communion. Tsara le contrat teo aloha izy le pasteur teo, tsara le contrat teo aloha fa tsara lavitra ny nomahan'i Jesosy. Tsika tsy mijanona raha tsy eo anilan'indray ao amin'i Jesosy, mitiafa mafoan'i Jesosy. Fanasitranana resaka insecticide, inona indray ty insecticide ty? Tsika tsy any amin'ilay zavatra ivelany no amboarina fa le any amin'ilay fototra mihitsy no itoman'i Jesosy atsika hoe ao amin'ny fototra mihitsy aloha no amboary esory zay tsy mety. Lasa sitrana ny relation amin'ny manodidina rehefa sitrana ianao. Alleloia. Fieritreretana madio dia lasa milamina ho azy ny fiarahamonina. Zany daholo ny teny men'i Jesosy atsika zany. Le ranabavy teo tokony niopérena, tokony asiana zavatra mampitepony fony, fa rehefa ny safidy any Jesosy izy
noho tsara ny safidy an' jesosy hoe jesosy mampitempon'ny foko efa taony zay a namidina 40 arivo izy io dia afa mafo an' jesosy iza marina tokoa moa ny ray mpianakaviana tsy mba mitaintaina mahita ny fiatreretana ny zanany sy ny vadiny fa ny Andriamanitra ao tsy Andriamanitra papahory dia afa mafo an' jesosy ka anao nge zany resahany zany tsy mba papahory ny Andriamanitra ao fa mahita ny farany hatramin'ny voalohany izy ozy izy hoe tsy ampy ny communion fa midira ao amin'ny union matoky fotsiny aza miandrandra ninina fa maneke fotsiny asandrato ny tananao dia ndaontsika hitera azy ndaontsika hisotra azy ndaontsika hankasitraka fa izy daholo ny tao ambadika reny fiovampo reny izy ny mamolavolany toetsaintsika hifanaraka aminy satria izy ny filamatra izy no ivo izy no antony zao fotoana zao izy ny mpanova tsy miova ny zavatra rehetrarehetra ary ao aminy no andehanantsika ho any amin'ny ray amin'ny fotoana izay elantsika eto ambonin'ny tany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotranao zahay ny amin'ny programanao eo amin'ny fiainanay ny amin'ny programanao eo amin'ny mandrakizay anay misaotra Jesosy fa be da be tokoa ny zavatra mety ampisaboaravoara amin'ny fiainana andavanandro fa ianao lay tsy miova ianao lay mahatoky ianao lay marina ianao lay izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao mpandahatra endry ny fiainanay eto izay Jesosy dia miondrika manoloana amin'ny fahalebiazanao raisoanao Jesosy ny dera sy ny laza mandrakizay misaotra ny amin'ny fiovampo misaotra ny amin'ny fanovana ny aty anankiray amin'ny alalan'ny teny misaotra Jesosy fa manaitra anay ianao tsy hijanona eo amin'ny communion fa hitohy ao amin'ny union dia ny fiombonana aminao tahaka ny mahiray anao ao amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy misandrata mandrakizay ny voninahitra rehetra na zay voatanisa teo na no an'izay menatra ny joro vavolombelona dia averina ho any aminao zany misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy omemboninahitra mandrakarivany ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen dia afa mafy ho an' Jesosy alleluia ao anatin'ity fiankofana hoentinay ty dia mangataka anao afaka mipetraka ianao fahatoby koa misy raha anankiray mba ho voninahary Jesosy mba atolotry ny blessing praise ny amoa zany ny fifaliako androany dia ny hoe tongako eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ry zareo reto androany alleluia ary tao anatin'ny resaka ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mahakasika natsoina hoe ny amin'ny fanotronana sy ny fiombonana ary tao anatin'ny tateoriana kely koa ny antsoina hoe unité na ny union ihany koa dia nisy inspiration mba niainga zay zay sorana ny fanamasina ary izay indrindra no atolotra antsika tsiraray avy mbola tsy hentsika tiry ty fa mampananteny izay raha sitrapony tompo dia mba hoentsika eny amin'ny anao manjery any hira faran'izay tsotra izy ty faran'izay tsotra vo heninareo fotsiny izy tonga dia hainareo azy zao Andriamanitra miasa amin'ny fahatsorana amen na ino ny témoignage ny pasteur teo fa tena hoe zay tokoa misy fotoana zasy anao na miketrika ohatry ny ahoana azy na mampiasa finoana ohatry ny ahoana azy misy fotoana tsy hoe le finoana etsehanao no mampietsika an'Andriamanitra fa misy fotoana tena hoe izy fotsiny miditra an-tsehatra dia mamita ny zavatra rehetra amen eny ary vona ve ny tsy marevaka kely voninahitra ho an' Jesosy anao fahanay mijoro eto androany alleluia ozy izy ny tena soratra masina hoe izao voaloboka ozy izy dia anareo ny sampany izay miray amin'i Jesosy dia maefa be indrindra ozy izy raha ao amintsika ihany koa izy fa izay misaraka amin'ny kosa dia tsy maefa na inona na inona na andeha makaiza na andeha makaiza zany indrindra anatin'ity hiri ty hoe mila anao mora kely no mitony hira verimberina foana le izy raha sitraka reo mba miaramira aminay Sanuri saminitra
milanao ao isanandro ao milanao ao isan'ora isaminitra milanao ao atao veritsika dia afaka manaraka nareo izay ihany isanandro ao milanao ao isan'ora isaminitra milanao ao damba veritsika farany ary isanandro ao milanao ao isan'ora isaminitra milanao
anankiray ty fantatro hoe haitsika rehetra andehantsika mba hiaraka ihany koa ka ao anatin'izany atao hoe famonony hafanahy masina izany. Ranabavy. Feno fanatrehanao sy fanatronanao fiainana androany fanahy masina.
Alléluia. Faly miarabantsika amin'ity maraina vaovao ty a. Vaovao indray famindrapon'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra tokoa rehefa raisina ny teniny, rehefa iainana dia mitondra vokany tsara be eo amin'ny fiainantsika. Ka manasa antsika mba hianatra hiaino an'izany tenin'Andriamanitra izany, mba hiaina sy hampianatra an'izany tenin'Andriamanitra izany. Matetika ny olona miaino fotsiny dia mijanona mahafinaritra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa hiainana izy dia mitondra fiainana. Amen. Amin'izao hoe fankalazana ny fetin'ny reny izao moa izany dia miaraban'ny reny rehetrarehetra tonga eto amin'ny toerana ity dia ho tahiana izany reny izany. Raha hiresaka isika androany momba ny reny dia tena olona nomen'Andriamanitra izy reny. Ny fidian'Andriamanitra mihitsiny ka natao ho tiavina sady napetraka teo amin'ny toerana izany hoe sarobidy izany. Napetraka Andriamanitra izy ho fitaovana ampisy atsika eto amin'ity tany ity. Tsy tonga dia nisy olona mipopotra fotsiny teny hoe inona izy, fa Andriamanitra ny voalohany dia mipopotra fotsiny teny dia tsy fantatra hoe iza mamanareo, tsy hay, tsisy an'izany olona izany, olona sapony izany. Fa na Jesosy ary dia nanana an'izany atao hoe reny izany. Ka te hiteny amintsika androany hoe apetrao amin'ny toerana tokony ho izy izany reny izany. Raha hijery karazana renitsika atao anaty baiboly dia nandaloady koa izy ireo, satria mafimafy ihany manko no entin'ity fiainana ity. Dia atoroko antsika hoe nisy reny anankiray tena tia zanaka be izy, dia antsoina hoe Rebeka ny anarany. Rehefa naheno tamin'Andriamanitra izy hoe Jakoba tiako fa Esau alako, dia namen'Andriamanitra koa izy hoe manana ho avy tsara be Jakoba. Dia ny zavatra nataony lasa izy ny azakazaka, satria izay ilay teneniko teo hoe reny ity zanaka dia lasa izy naka ny toeran'Andriamanitra dia nampiasainy daholo izay fahalalan'ny tany rehetrarehetra fatany, nampianarina andainga ny zanany, nataony daholo, satria tena ozy izy hoe tsy maintsy tonga any ianao androany. Dia iny nefa lefa adsoina ho antsika reny tonga eto, satria mila miaraka amin'ny Jesosy foantsika. Mety betsaka ny te-fikasana iantsika, betsaka ny zavatra iantsika, fa izao aza miainga raha vao tsy eloava ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra tiantsika reny atao eo amin'ny fiainan'ny zanakitsika, fa izao apetrao foana Jesosy hitondra an'ilay zanakitsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany hitondrana azy. Zareo tsara fa ny zavatra nitranga teto rehefa nietsika Rebeka nanao izay tiany atao dia jereo fa tena nitsofra be mihitsy ny Jakoba. Nefa ilay izy ho ataon'Andriamanitra ihany, fa nolon'ilay direktiva be dia be nomen'ilay mamany amin'ilay tian'ilay mamany hitondrana n'ilay fiainan'ilay zanany dia lasa sahirana be ilay zaza, satria nasaina nandainga aloha. Dia rehefa avy eo dia nasaina nitsoaka, izany hoe io zaza io nefa mbola tsy tokony hiala teo amin'ny ray aman-dreny, fa tonga dia dana mitsoaka any amin'ny labana iny. Dia jereo indray niainga avany indray 14 ans indray nakavady indray, izany hoe mafimafy ny lalana ny diavin'ilay zaza, satria maika be tsika ray aman-dreny. Androany teny aminao hoe ozy izy ny tenin'ilay ray mpianakaviana teo hoe tsy zarery ny eto ozy izy, fa zay sy izy, zay sy Jesosy. Rehefa miaraka ianao sy Jesosy dia izao afaka ataonao foana mahomby foana ny zanakitsika. Rehefa misy tiatsika mihoatra noho Jesosy dia indraindray lasa mazaka maniraka atsika tsy anontany an'Andriamanitra akory. Rehefa tiatsika mihoatra ny Jesosy ny zanakitsika, tsisy ray aman-dreny tsy tia zanaka izany, fa izao ataovy Jesosy aloha ny tianao. Fa rehefa Jesosy ny tianao voalohany dia jereo fa ny sitrapon'Andriamanitra foana ny ampianarinao an'zareo. Tsisy ray aman-dreny ampianatra ny zanany andainga izany raha tena ray aman-dreny manana an' Jesosy. Mety maika tsika, mety manana fanahiana be tsika, fa izao hoeto eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Aza miainga mihitsy tsika ray aman-dreny raha tsy ny eloava ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tenenitsika, dia izay ny atao hoe mahomby ny zanakitsika. Navesatra be ny netin'ity reny ity, satria mafy be izany hoe zanaka ao ifamono izany, ifampiandrikendry-toana, satria efa namoaka vavy i Esau, fa ho le taiko ela ozy izy rehefa maty eo dada.
tanareo tsisy ray aman-dreny masaka an'izany kanefany a le zavatra nasain'le reny natao ihany nefa natonga zany tanareo misy fotoantsika mandeha aloha be dia lasa miteraka problema be fa rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia jereo fa vitan' Jesosy foana no mitondra an'io apetrao amin'i Jesosy ny zanakitsika avelao Jesosy namango ny fony amin'ny zavatra rehetra izay efa miprogramen'Andriamanitra ao ary fa raha Andriamanitra no miteny a dia ataon'Andriamanitra tanteraka izany jereo koa ny sara reny koa izy ity lasa mitondra vesatra satria ny asa te apetiny zavatra rehetrarehetra fa baraka ny akonana satria i Abrahama efa niteny fa ohatry ny kitana sy fasika hono ny taranakay efa zao dia nietsika indray reny malaly dia andao indray aloha anao izay mety indray aloha zy reny malala satria reniko dia atao aloha dia fa baraka fa andao antsona indray agara hitanareo le izy zany fitiavana satria tsisy olona aka mivadinozarainy amin'ny afo zany fa ny saina tao anatiny tsy ny eloavany sitrapon'Andriamanitra dia ratsy ka teny amintsika reny androany hoe ataovy eloavany sitrapon'Andriamanitra foana ny programa sy ny zavatra tiatsika ho tanterahana eo amin'ny fiainana jereo tsara fa navesatra be ty reny ty satria ny solon-tenan'Andriamanitra izy anatanteraka an'ilay zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia jereo tia ny laminaingana le izy tia no tanteraka aingana tsy tia no afa-baraka ny tokantranony fa adininy fa misy Andriamanitra afaka miasa ao anatin'izany apetrao amin'i Jesosy fa tanterahan'ny programa eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra fa izy foana ihany ny manatanteraka azy dia ohatran'izany koa ty reny anankiray ity eva indray ny anarany reny te hiavaka mbola fitiavana ihany le izy satria te ho tsara kokoa noho ny hafa te halala bebe kokoa reny te hisongadina tanareo le izy fa zao adininy hoe miaino an'Andriamanitra ny tsara aloha vao te hisongadina te halala ny tsara satria izay no nolazainy menarana taminy hoe lasa mahay be anao raha vao mihinana an'ity dia lasa le reny dia niazakazaka hoe andehaingana anao an'ity dia eo amin'izay jereo madiso antsika reny rehetrarehetra mandeha alohan'Andriamanitra manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra adinontsika miaino an'Andriamanitra aloha vao miaino fotsika dia izay mahatonga le fararahana be dia be ao anatintsika aza prisihana iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny akonantsika indraindray tsika ohatra ny tiatsika omby izany ny zanakitsika dia taovy an'izao nefa tsy sitrapon'Andriamanitra akory ndana zao ampianarinao izy andainga ampianarinao izy misy toetra indraindray tsy hain'ny ankizy akory fa itsika te hampianatra ny ankizy satria mieritreritsika hoe mety io dia nefany tena tsy mety io fa rehefa mampianatra ny zanakitsika dia ndao hiditra ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra foana jereo nefa nyty reny miavaka anankiray Maria ny anarany reny azo alahatahaka satria mampianatra ny olona akatohan'Andriamanitra rehefa nandeha izy mafy le izy alay fitsaraintsena hoe eo amason'olona ianao ao anatin'izany hoe fampakaram-bady toy ny androany ny alaina baraka hoe fa inona koa moa izay ianao fa mifanininy zatsy ianao fa zao reny afaka miaino an'Andriamanitra dia zao ny zavatra nataonyity reny ity nampianatra ny olona izy tsy hoe zany ny toetran'io Jesosy io fa za tsy miaino an'io fa na mafy aza netiny andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nitaritony foana izay manodidina azy akatohan'Andriamanitra manana ndraikitra be tsika reny ampianatra ny zanakitsika tsy hitondra azy any amin'izay tiatsika fa ampianatra azy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy fotoana makararetsika rehefa vao teniteny ny zanakitsika dia zakatsika izay reny amin'ny tena izany marary ny fonao satria tenenitenena ny zanaka hoe way zanakareo tsy mivavaka aiza zareo nareo bapastera tsy aferatsika izany aferan'i Jesosy izany amen fa zao na mafy ohatr'izany aza na zavatra tsy zakanao aza ny hoeninao dia ndao hianatra foana Jesosy tsara foana Jesosy fa mianara makato azy inona na voan'ny Ely ane olona tena tenenan'Andriamanitra fa zao arovany foana ny zanany izay miteniteny an'ireo dia mahazo aminy
ny zavatra tokony nataony dia zao nampianatra ny zanany hoe ty tsy mety fa tsy izy indray ny hoe avy aloha zareo anao zay ataony zareo tsara fa tonga dia hatramin'ny mission hatramin'ny rehetrarehetra potika daholy satria akaozin'ilay zanaka. Manana antontsika ray aman-dreny anitsy ny zanakitsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hoe mbola tsy araka ny sitrapontsika ilay izy fa zao mandovavahy hoe tao mbavaka e. Izy eo tsara ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nandeha teo hoe tao mbavaka, fa rehefa hoentinao ambavaka izy dia hitanao tsara fa Jesosy ihany mamaly vavaka. Jesosy no mitondra manova ny rano tonga divay fa tsy itsika fa ny anjarantsika dia zao mampianatra ny olona akato an'Andriamanitra. Ka tena antsika hoe ataovy reny modely ianao, ataovy reny mendrika an'izany antsoina hoe reny tia Maria ity zao tena ny olona ny diso an'izay hitondra anazy, fa Maria tena reny azo alay tahaka satria reny azo alaina tahaka satria reny tena mampianatra ny olona akato an'Andriamanitra. Petsaka ny zavatra tokony ny tenenana ratsy an'i Jesosy teo fa zao ozy izy atao fotsiny izay aseny ataonareo. Tanareo ilay izy tsy ianao le mombamomba betement reny fotsiny avy aloha dia aninona mani fa zao eno ihany. Rehefa misy olona miteny anao zanako ny ka hitanay tatsy amin'ny bara tsy manao an'izany izy ka tsisy an'izany fa nareo ndaty saina. Eno ihany indraindray dia aitsio izy ampianaro izy akatoan'Andriamanitra. Tsy ianao ny anova azy fa mampianatra ianao akatoan'Andriamanitra. Aza mora tezitsika fa andao anaiky ho jiro manazava ny lalan'ireo izay tsy mahita lalana. Be dia be ny tsy mahita lalana na ny zanakitsika na manodidina antsika fa zao tsika reny napetraka Andriamanitra ao antsika izany fahendreny izany hitarika an'ireo izay tsy mahita lalana mba ahita lalana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 2:17 hoe koraha ianareo na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Matetika ho an'ny zanaka dia zao hoe misy zavatra tsy ekenao zay dia rehefa miteny ray aman-dreninao dia tsy hainonao mihitsiny satria efa misy zavatra hafa indray zany. Efa ozy izy ianao efa nijereko tao amin'ny chat GPT sa tsy haiko inona ny anaran'indray fa tsy izy io tsy mety zany teny dada sy neny zany. Jesosy teto Baiboly dia niteny hoe nareo ozy izy na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Indraindray tsy mifanaraka amin'ny sain'ny zanaka ny teny lazain'ny ray aman-dreny fa tadidio fa masoanao zany. Indraindray tsy mifanitsy amin'ilay zavatra eritreretinao ilay izy fa zao na Andriamanitra aza mahita fa mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanany ny ray aman-dreny. Dia mila miaino ny zanaka, mila miaino an'izany zavatra zany satria be dia be ny ankizy zao no tsy mety izay lalana nianany, mahay be izy fa tsy mety mahita asa ohatra, manja be, bogosy be fa tsy zay alaina vaty tsisy manaiky daholo satria maninona misy blocage ao, misy zavatra tsy mety ao. Hoy izy ny Kolosianina 4:20 ianareo zanaka ozy manekeny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra fankasitrahanao amin'ny tompo zany. Tanao mahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao rehefa olona manaja ny ray aman-dreninao. Indray mety hoe ianao no nampianarin'ny ray aman-dreninao, mety izy tsy navita fianarana fa mitoto nataony mihitsy ndraidrarehetra mba hatafitanao dia rehefa mahay ianao dia mahay miteny amin'izay mitadio tsara fa zao nataky ninona fahaizany zanaka ka tsisy fanajana ray aman-dreny ao dia jereo fa tsy tonga any amin'ilay tena tokony ho izy anjara voatendro sy ny ten'Andriamanitra manajana sy ny renareo sy mbola avandro ianao. Ny zanaka tsy mila vavaka izany hoe atao velavelona, atsao fotsiny izay nomen'Andriamanitra anao dia tonga dia mamaly ianao zany faelavelona izany. Indraindray mety zavatra adinontsika, indraindray mety hoe io koa mitabataba foana neny koa ohatra zao fa zao tadio tianao io, tsisy tianao no io zany. Mety teny daholo ny olona ny mamanay ohatra zao bofina iny be dia be ny raha omenao an'izy ireny fa zao ny Baiboly dia miteny fa mahay manome zava-tsoa ny zanany ireo. Dia teny aminao hoe araroty zany zavatra zany, izy trao zany dia mbola ao an-trano ianao anontany io mihitsy izy hoe inona fahendrena amin'izao ry neny, ahoana ny ohatra zao, inona na lasan'ny Jakoba na dia tena hoe mafy ara ny adina treno Jakoba tamana trano izy izy anday ozy izy ny Baiboly zany hoe Jakoba dia niaino an'ireo ray aman-drenin'ireo foana na dia nasainana n'inona na nasainana dia niaino dia jereo fa tonga Israely ihany Jakoba rehefa avy eo
misy anjara ho an'ny zanaka makatony ray aman-dreny ka fotoany zao fatsiarovana zany fetiny zany aza dia ampahoriana reny aza dia atao zay tena tokana tany ane io e namana ianao mana namana misy karazany mety mankany an-dafy ianao dia misy namanao any eto Madagasikara any Afrika misy namanao be dia be fa nyreny tokana ihany zay nahitanao masoandro ahoana kosa moa Andriamanitra ny tsalahelo raha izy reniny atao tsinitsininy ahoana moa Andriamanitra ny tanao raha izy reniny atao tsinitsininy ka raha ho an'ny zanaka te andeha lavitra ho an'ny zanaka te ahita an'izany soa zany mananantony ianao zao anatsanao ny reninao mahay zany fona rehefa misy zavatra tsy nentina atao aza dia ampahoriana loatra izy reny marary any amin'ny fony reny rehefa mahazo teny marary avy amintsika zany indrindra fa rehefa mialava noho izy zay ianao ka jerenao ambany ohatr'izao izy dia hiteny aminao tena tsy miteny izy zareo fa malahelo fotsiny betsaka ny te mbola anana reny ohatranao fa efa tsy manana tsony izy ireo tanake mba miresaka amin'ireny le efa tsy manana tsony reny fa raha azo ny atao ngamba hoe fa za tsy hiteny tsony raha miveriny reny dia ho ataony ninnininy satria efa tsisy neny tsony fa itsika zay mbola manana reny ataovy sy azo atao amin'izy reny za raha fitiavana ny reninao ataovy mitsika izy mifisianao fa tsy hoe izy eo aminao ny ianao fampijaliana fa raha zengeza indrindra hoentiny reny misy reny ane maty noho ny amin'ny aditrany zanany tsy haiko hoe ho zakatsika aveny ny baben'izany fa eo famindrapon'Andriamanitra raha maheno ahy ianao naiza misy anao androany fotoany zao amerenanao an'izany hoe aiza ny anjara voatendry tokony ho ataoko mialohan'ny vavahanao ataovy tsara fihavanana amin'ny ray aman-dreninao ianao tsy mahalasa lavitra zany ianao raha tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreninao Andriamanitra ny teny an'izany tsy ireo Jesosy Kristy teny ny baiboly ny teneny io mahay manome zava-tsoa ny ray aman-dreny mino sy matoky fa fankalazana ny fetiny reny faran'izay tsara indrindra natrehanao ty fetiny reny ty satria alalanao ny asarobidiny zany reny zany tahin'Andriamanitra atao tsika hitsangantsika andraisantsika ampanompon'Andriamanitra Alleluia tsangantsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia ndao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo lay tokana sady mendrika mitoetra amin'ny seza fiandrianana mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo Jesosy avy any Nazareta izy no antony ty fivoriany ty izy no miaraka amintsika eto izy no metsika voninahitra izy le mpanova tsy miova izy lay mendrika ho amin'ny fiderana sy fitsahoana izy lay mendrika ho amin'ny fankalazana mandrakizay noho ny fitiavany sy ny famonjeny ary ny famondrapony ao faofainy amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny vavanao mitenena amin'Andriamanitra miresaha amin'Andriamanitra lazao amin'Andriamanitra hoe androany tompo te hiaona aminao ndray amin'ny alalan'ny teninao tario afanahy masina tena ho toy ny zaza ny foko eo am-pandrenesana ny teninao tario Jesosy iombona amin'ny ray androany maraina ary ataovy mahita ny tavany amin'ny alalan'ny teniny aoka ny teninao hitoetra betsaka tompoko androany ary ny fanahinao hiasa mahery atao anatiko indray misaotra amin'ity andro androany ity andro mbola tsy tany masoko tsy nieritreretiko hiainana fa nampidirinao isan'ny tamin'ity andro ty indray andro any no famondraponao vaovao isa-maraina tario afanahy masina hoeto aoka renim-pihombonana ifandraisako sy tehirizanao ny amiko aminao ho tanteraka eto indray androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluia. To me
zay magneta hita fitariana rehetra ao fofany amin'ny lanitra mifanidina fenao zany fiombonany zany ao anatsika alleloia Tenone fuoco o fitoera massinao faleme panai no sitracao anai levune avuku setsina tauni tananao iriku tupo wakasita anao Oh
tariuafanay utuni zazindray mazotoerana tompoko miarabantsika indray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotoana somary miavaka kely androany satria izy fanambadiana miara-mizotra anankiroa be zao hitondra ny tokantrano eo anatrehan'Andriamanitra sy fitetanana mafy ho an'ny tompo aloha. Amen. Ary zay tia nentananao tsy hoe fety no atrehantsika eto fa sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Raha mbola tsy tanteraka ao anatin'izany antso zany ny famalianao ny ao am-ponao aza mitaritarika eto tseroa zany hoe toeto anatrehan'le tompomarika sady tompo-kevitra nanorina azy ny tokantranonao. Dia inoko fa sambatra ny ankonana izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Amen. Ary manana an Jesosy Kristy ho tompony. Sady zany noho izany maniry antsika rehetrarehetra izay mbola tsy vita mariage mba hitondra ny vadiny sy ny ankonany hoe ho anatrehan'Andriamanitra hatrany. Tahaka izany koa ny batisy amin'ny fanoloranao ny tenanao manokana amin'ny fandresen-dahatra an'olo tena mpinoana anaraka an Jesosy mandrakizay. Androany maraina manokana dia hitondrantsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ny tanjontsika moa tadidio fa tsy hoe miombokomboneny satria mifankatia fa manana tanjona lavitra tsika ao anatin'ny fananganana fiainam-piankonana vanina, ankonana akarin'i Jesosy Kristy ho fofombadiny. Andriamanitra dia nifandray amintsika amin'ny fifandraisana ara-piankonana. Izy ny ray dia isika ny zanany. Niraisin'i Jesosy daholo ny toerana misy ny ray, reny, zanaka ao amin'ny fiainam-piankonana. Fa maninona no niraisin'i Jesosy io toerana io? Mba hahafahan'izay ho ray maka ny andraikiny sy ny zanaka maka ny andraikiny ary ny reny aka ny andraikiny. Niraisy ny toeran'ny reny tamin'ny tenenany hoe zah no niteraka anao androany. Niraisy ny toeran'ny ray ary nampitodika anao amin'ny ray izy tamin'ny tenenany hoe rainay izay any an-danitra. Niraisy ny toeran'ny zanaka tamin'ny naneken'Andriamanitra aka ny endriky ny nofo atao hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. Reo fahafenon'ny endry mpisehoana ara-piankonandreo no ahafahantsika maka modely lay tena toetra ny ray, ny tokony toerana isy ny reny ary ny toerana tokony isy ny zanaka. Rehefa tonga nafaka anao izy dia naka ny endriky ny zanaka. Raha zanaka ny afaka anao dia afaka tokoa ianao. Mba fantatrareo ve fa ny toerana misy anao androany dia toerana anankiray tsy iverenana. Taminao zanaka tsy iverina zanaka tsony fa raha pitso ianao ho ray. Ary rehefa ray ianao mety azo promotion ndray rehefa kelikely tsy ho ray tsony fa ho ray be, dadabe. Zany hoe misy opportunité ny miaina eo amin'ilay toerana misy ianao. Mahaiza miaina tsara mifanaraka amin'izay fomba tokony hiainana. Za tsy miteny hoe parfait na tanteraka ny olona eo amin'izay toerana misy azy indray mandeha tsy miverina io. Fa raha eo ianao ny tonga saina mandray andraikitra hifanaraka amin'izay tokony hiainana dia anamboatra no avinao sy ny fiainanao ho tsara lavitra zany eo amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy ny fanantenanao fiainana mandrakizay miaraka aminy. Andriamanitra dia mifandray amintsika amin'ny fifandraisana ara-piankonana. Natsangany tao Kristy Jesosy sika ho ankonany ho iray aminy.
Zany hoe Andriamanitra mampianatra antsika ny ty sy aina tahaka azy eto an-tany. Jesosy misy no mivavaka sitrapony ary ny ao am-pony ny ety an-tany ho tahaky ny any an-danitra. Ao a nalain'Andriamanitra avokoa iaho teo reo toerana rehetra eo ara-pifandraisana eo amin'ny ara-piankonana ahafahany mamerina eo amin'ny tsiray avy ny toe-piainana sy toe-po tokony ho taafina hitarafana ny fahatsarany. Mba tsy ho very sika na koa diso lalana tonga ny nofo mihitsy Andriamanitra naka ny endritsika teo amin'ny nofo nanaiky omboana sy ho faty teo amin'ny azo fijaliana ny tondra ny rofy sy ny faharatsitsika rehetra mba ahafahany mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra hitovizatsika endrika amin'ny fahatsarany zay tarafitsika amin'ny voninany ao amin'ny teniny. Zay mahatonga amin'ny Petera ny laza rehefa nanoratra epistily hoe hozy izy Petera hoe tamin'ny teny tsy mety nono niterahany atsika afatsika miavana amin'ray afatsika misitraka ny famindra-po avy aminy ary koa ananatsika antoka fa izy dia tonga amerina nao ho tanteraka araka ny endrik'Andriamanitra namorona ny anao vaovao ao amin'ny Kristy. Raha diky tsy tonga Andriamanitra anatanteraka anao ho lay endriky ny famoronana amin'ilay version maizy ianao araka ny eritreretanao azy hoe ty le version mety tokony namoronan'Andriamanitra anahako fa le version tena mety amin'Andriamanitra mbola tsy présent ao anatinao fa endrika vaovao tiany amoronana anao ao amin'ny Kristy. Raha diky tsy le olona taloha tsarainy ianao fa olo vaovao mbola tsy nisy mihitsiny ao amin'ny Kristy. Zay natonga ny sofilan'Andriamanitra indroa no nomeny ny famorona voalohany tamin'Andriamanitra nidina teo amin'ny vovoka na nisy fofonaina nampiampita ho lasitra arak'endrika amin'ny olombelona hitovy aminy. Raha iny rehefa niodiny Adama fa rehefa tonga indray Andriamanitra naka ny endriky ny olona dia le faratsianao no nomboany teo amin'ny azo fijaliana ary ianao koa mira manaiky hiara iombo aminy eo amin'ny azo fijaliana mba hiempitany fiainam-pahavelomany vaovao ao anatinao araka ny teny Paoly amin'ny Galatia toko 2:20 hoe voaombony araka amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa ankehitriny ozy izy zay niainako teo amin'ny fahiny dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay tia ka nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Ary zao ozy izy Paoly tsisy idiran'ny fiainako teo aloha tsony satria tsy za tsony velona fa Kristy velona atao anatiko. Ny tapanekena sy anehoana ny olona vaovao dia nitaratra hitarafana ny fisiny sy ny fahavelomany miaina ao anatinao amin'ny vokatry ny fanahy mahareteka ao an'Andriamanitra. Avary ito isika amin'ny Hébreux toko 10:12 jery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny zavatra namaiky ny fanamasina akany ny toeran'ny olona tsirairay avy ray zanaka reny nalainy dolo le toerana fa maninona ny nalainy le toerana very le structure atao edena namorona n'Andriamanitra le tena endriky ny tokantrano tiany iainan'ny olombelona rehefa niodina niala tamin'Andriamanitra ny olona dia niraisin'Andriamanitra daholo ireo rehetrarehetra ireo mba ahafahany mamerina ao anatin'izay rehetra nandray an Jesosy le tena fiainana ampirindra ny fiaina tokantrano ny zanak'olombelona natao hoe nateraka indray. Atsangany ny tanao raha azonao tsara ny zavatra zaraiko tena ezaka ny andeha miadana ao anatin'ilay izy. Zany mahatonga amin'ny fanamasina natao hoe parakletos na mpanampy. Voatonga amin'ny fanamasina anatsika tamin'ny fahateram-baovao dia inona ny zavatra nentiny voalohany eo anatintsika? Fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra nampidino ny voalohany ho ao anatintsika fa tsy zavatra hafa, tsy finoana ngeza be, tsy fahaiza manao mahagaga,
tsy zay aloha nampidino ny fanamasina voalohany eo anatisika fa ino fitiavan'Andriamanitra. Raisony ry ava malala ao Kristy Jesosy avako isany amin'ny Romanina toko 5:15 aitsika tsy enjery loatra io teny io. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra na ny fitiavana an'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Tsindriny tsara hoe fitiavan'Andriamanitra na koa mitovy hevitra aminy fitiavana an'Andriamanitra mitovy ihany ireo. Mora ho an'izay tia an'Andriamanitra ny manana fo mity tahaka azy. Averiko, mora ho an'izay manana fo manaiky ity an'Andriamanitra. Mora ho an'izay tia azy ny manomboka miaina mity tahaka azy. Satria ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika no mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ho tonga fiainantsika. Tsy mahay mity tahaka azy sika raha tsy mahataka hatrany alehibe ny fitiavany antsika. Milamina ny fiainana rehefa ny fitiavany no mampianatra anao ity. Averiko, milamina ny fiainatokantranonao rehefa ny fitiavan'i Jesosy no mampianatra anao ity. Tokantrano milamina ny tokantranonao rehefa zaka ny fanahy masina ianao ity tahaka an'Andriamanitra. Magaga fa Andriamanitra dia manome anao safidy ity izay ho vadinao. Fa Andriamanitra tsy nanome anao safidy izay ho piraitam-po natao ho tiavinao na ny reny sy ankonana misy anao. Ny ray aman-dreninao sy ny raitam-po aminao tsy safidinao ny tia azy fa nomen'Andriamanitra anao izy ho tiavina. Fa ny andefo mandrinao no misy anjara safidy hidiranao no mifidy izay ho tiavinao. Fanahy masina, mety zay fanahy, mety zay fanahy masina. Mahafantatra anao ve? Ohatr'izay mihitsy ilay endrim-panehoana eo amin'ny fiainana ara-piarahamonina ahafahantsika mizara ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'izay rehetra manodidina antsika ka nomen'Andriamanitra antsika ho tiavina. Eto ene avy eo mifiraisantsika amin'Andriamanitra tsika mampiapita ny afo ny fitiavany eo amin'ny ankonantsika. Zay no mahatonga antsika tsisy risika ny fitiavana rehefa samy tia an'Andriamanitra mpivady. Rehefa samy tia an'Andriamanitra mpivady dia tsisy risika ao amin'ny tokantrano. Zany hoe hisaraka na ampirafy na mankina fahafifampatokisana zany. Satria rehefa samy tia an'Andriamanitra mpivady dia arova ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fonao. Tsy handeha any amin'ny lalana tsy tokony ho alehanao na hitempo amin'ny zavatra fa tsy tokony hampidobodoboka azy ankoatra amin'ny vadinao. Ahoana nisy hoan' izany Pasteur Rodolphe? Ny fitiavana tsinona raha fitiavan'Andriamanitra ndresana le nampidino ny fanahy masina antsika dia tsy ara-nofo sy fihetsem-po fa diso lalana mihitsy ny fitiavana ifankatiavantsika raha fihetsem-po sy eo amin'ny nofo no ifandraisantsika. Fa matoa ny fanahy masina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao dia tsy tanteraka eo amin'ny fahaizanao mity ny ampilamina ny manodidina anao sy ny tontolonao fa izy miditra tsehatra mitondra ny fitiavany hiasa ao anatinao sy ampiasa anao ampitiavany. Zany hoe mahay mity ny afontsika avy ao amin'ny fitiavany fa tsy amin'ny fahaizantsika amin'ity. Atsandraty ny tanan'izay mandeha lalindalina le izy fa teny malagasy mazava mahalaza izay tiana holazaina.
ny fatateran'ny fitiavany mahatonga antsika onena rehefa diso lalana tsy mety ny ataony manodidina antsika zay manafotoana antsika eo amin'ny nofo. Manomboka eto zany miavaka tsara amin'izay. Le zavatra ataony manodidina anao manafotoana anao eo amin'ny nofo. Fa noho ny fitiavany dia lasa miova ny fihetseponao ao anaty. Fa izy no mitarika anao manana fonena an'izay manao fahadisoana manafotoana anao. Raha zay zavatra mitanga manomboka azoko lazaina fa manjaka sy manapaka ao anatinao fa namasina satria tsy fihetsem-po no mitaona anao ity fa safidy anao sitrapon'Andriamanitra. Papa sy maman tena hitranao raha misy fahabangana tokony ho tadiavina ao tokantrano mandana mandoalika eo pototry ny hazo fijaliana. Mamboly faniriana ao anaty. Raha tianao hiadana misy antoka fitehirizana ny fitiavanao sy ny fifandraisanareo mivady sy ny ankonanao ao an-trano. Jesosy rery ihany no vahaolana. Tonga avy ao pototry ny hazo fijaliana dia mitenena aminy maniry mafia manana diplôma ny fitiavana fa mandehana ao amin'le tena fitiavana sady izy no fitiavana. Mandoalika io pototry ny hazo fijaliana. Tompo, misy zavatra tsy normal monsieur passé atao anatiko. Mila ekenao zay. Dia manontany an'Andriamanitra ianao miteny aminy hoe fa inona zavatra tsy normal atao anatiko? Ohatry ny tady sawal mifoko, misawal, misafotofoto, tsy milamina ny ato anatiko, mitady ankahalako fa tsy tiako le zavatra nataon'le olona, mitady apiditra an'le olona ho isany tsy mety mitovy amin'ny zavatra nataony aho. Tsy normal zany ho amintsika olom-baovao. Normal zany tamin'le olona taloha fa tsy normal zany amin'le olom-baovao. Tompo, fa maninona no tsy onena mpanota mihitsy ny foko fa tonga dia sorena dia te hamalifaty dia mahavesatra be dia ozy Jesosy zay hoe zay ozy izy ny hatsapana fa ianao dia mbola karazan'olona miandry famelana. Miandry famelana fa misy tsy mety eo anatinao raha mbola ohatr'izay ny attitude anao miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka ny fatateran'ny fitiavany mahatonga antsika onena rehefa diso lalana sy tsy mety ny hafa manodidina antsika manao zavatra manafotoana iny. Ny fitiavany mamboatra antsika ity mandrakariva fa tsy mitady valim-pitiana miandro tiavana. Averiko, ny fitiavany mamboatra antsika ao anaty ity mandrakariva fa tsy mitady valim-pity na miandro tiavana. Satria ny olona rehetra ho an'ny olona zay manana ny fitiavan'Andriamanitra manjaka ao aminy dia natao ho tiavina ny olona rehetra fa tsy endrasana valim-pity. Tsy marety aika ho an'Andriamanitra. Rehefa ny fitiavany manjaka ao anatsika dia jereo tsara fa mifaly ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoentin'ny fihetsem-po ity fotsiny amin'izao ianao. Nareo ve tsy mahita fa ny tena fitiavana
dia hita soritra eo amin'ny fifankatiavan'ny mpianaka ohatra ny fitiavan'ny reniny zanany ny ray sy ny zanany fa ny mahavariana dia zao eno tsara misy miany ve ny ray aman-dreny tia be ny zanany io dia tsy navelan'Andriamanitra ho tiaviny zanany mihoatra ny vatiny mety tena tianao be mihitsy ny zanakao imatimatesanao mandra-tafavoakany andaninao ronto oentinao mambavaka mba ho tsara fa rehefa lehibe izy mivoaka ny tranonao ka manana ny vadiny dia aza manatena fa ho diso lalana fa tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra hoe ianao le ray aman-dreny matimaty mikarakara azy indray no miandry sy miady fitiavana aminy ka sanatena korotana fiainatokantranony dia zaho koa tetenan'le zanaka anambady fa tahaka izany koa le zanakao rehefa avy eo karakarainao zafikely ny dadabe sy bebe io hitanareo misy toerana lalovana tsy hivererana fa nysoana ho any amin'ny dingana tsaratsara kokoa rehefa mandinika ny fitiavan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy nefa nametraka teo amin'ny planym-piankohonana ny aizantsika mity tsy miandry tambony fa manomeny tsara indrindra ho an'ny hafa izay tsy voatery amerina valim-pity ho aty amintsika mare tiakaman'Andriamanitra hitanareo manakorotana be diaibe fiainatokantrano amin'izao be diaibe ny ray aman-dreny tsy mahafantatra an'izany fahamarinana zany dia zao idirako avokoa ny fiainanareo zanako ka natina mavoa izao tsy ala marina fa natao amalim-babena ny ray aman-dreny ny zanany fa tsy navelan'i Jesosy ny ray aman-dreny hitako valim-babena amin'ny zanany aleo aloha izay fantatsika fa raha mavesatra ianao miandry isakiny mihatsika hoe aiza ary ny avy any dia tsy sitrapon'Andriamanitra zany ary za mino fa tsisy ray aman-dreny ianao an'izany raha tena tiany zanany fa matoy ianao efa nimatimaty ny karakaratra amin'ny nahaterany mandra-pahalehibiazany mbola tianao isongadina kokoa mihoatra noho ianao aza no aviny satria zany ny tena atao hoe fitiavana marina zany sa tsy marina mahagaga nefa dia io zanakao io ny tianao ny karakarainao fa rehefa lehibe izy dia tsy azonao terena hoe ianao ny tiany aloha vao mivadiny tsy maintsy mivadiny aloha vao ianao Matito 5:15 ary noho izany ny lehilahy dia andraony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho noforay ihany izy ireo mahagaga le noforay tsy eo amin'ilay hoe nofony poirany fa le nofo hikambanana misy zavatra be dia ohatra izany reto rehefa mamaky baiboly dia miditra lalindalina ao anatina karazana révélation ohatra izany tsy hoe le nofony poirany avy aminao izy zanako zao ohatra zao Daniela zanako na Isara ohatra na Isaron na Eli niteraka andreo azany zao dia tokony hoe ary dia nofora ihany i dada sy Eli ohatra satria nofo avy amin'ny nofony io le noforay tsy tena iray aminao dia tsy le niteraka aminao fa le avy any ivelaniditra tonga vadinao azo dareo ny fitaran'le fitiavana ny fitaran'le fitiavana tsy eo amin'le formule tianao hieverana ny atao hoe reny akia zany mantsy le fatao rehefa tena mafy ny ataky tena be diaibe amin'izay pastera mandray olony tony reny any aky ny lehilahy ny aky toy ny parasy iza ny tenanao fa ny lehilahy toy ny parasy lehilahy ny aminareo zany fa tsy aty aminay hoe rehefa
fanana izy dia mipitika fa izy ny tavela farany eo zasy papa ihany maman ry maman isan'ny tonga eto aza ampianarina an'izany ny ankizy zay ny mahatonga ny tokantrano tsy navelan'Andriamanitra hitaraina any amin'ny rainao sy ny reninao ianao raha misy problema ao an-tranonareo mivady fepotsy ny azo fijaliana satria tsy papany namorona ny tokantrano fa Andriamanitra nandinika any Adama ny teny hoe tsy tsara raha irera lehilahy anaovako vady zaza ho azy izy raha hitato pièce d'origine aza makany amin'ny Ford ianao raha simba ny Peugeot fa tsisy ihany ny mpamboatra ihany manana foto-kevitra manan'io fa raha any amin'ny tsy tokony ho alenao fihetsepo ny amaly anao satria nofo ny fandraisanao amin'ny ray aman-dreninao fara-panahy ny fandraisanao amin'Andriamanitra anome conseil Andriamanitra ary rehefa anome conseil n'io tokantrano izy dia zao no ataony zanaka mandefera izany vokatry ny fananaka samy no tenen'Andriamanitra eo fa ndraka any mamanao ianao tena tsy ninakany izay omaly voatariko tamin'ny afako maly nena inona atao mama mialaky eo fa nga io rery ny fanampena modindry ao amin'ny toko fahafiry anaty baiboly no misy hoe mody hevitrao zany ary tadidrio inona ny lazain'Andriamanitra nefa rany zany tolotsainy zany zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho saran'olona olona mampisaraka anao fa Andriamanitra ty aprisika anao androso amin'ny volontény misy zavatra tsy maintsy atreny eo amin'ny fiainana ohatry ny ady rehetra fa mba ataovy ady itombona raha-piombonana mpitiavana fa tsy ady ampisapatitaka ny ray trano akory amen amen aloha sa tsy amen Andriamanitra mandahatra ny olombelona hiaina ny fitiavany fa tsy hiaina ity arak'izay tiany hiainana sy hitiavany azy tsy fihetsem-pony fitiavana fa safidiny ity rehefa manjaka omponao ny fitiavany dia ny fanahy masina no mamoaka vokatry ny fanahy avy ao am-ponao anome lanja ny ara-panahy no nataon'izay mitsangako fahavalo manohatra anao na ao amin'ny ankonanao zany na mipiara mivavaka aminao zany na manodidina anao zany ahaizanao amin'ity ndahoane io no mampiavaka ny kristianisma raha isika ny baiboly ao amin'ny Luka toko fahaenina ny andininy fahafito amin'ny roapolo dia ho toizantsika izany ao amin'ny andininy fadimy amin'ny telopolo rehefa avy eo kanefa ho izao aminareo zay miaino tiavany fahavalonareo manaova soa amin'izay makala anareo iza ny tenen'io iza ny tenen'io mbola tsy nainy mpampianatra ohatry zany dia andanary mitiravo toe-po hoe fihetsem-po ny itiavako possible ve olona hoentin'ny fihetsem-po itiany fahavalony fa zao mianatra amin'ny sekoly miaraka amin'ny fanahy masina ianao mampanaiky an-tsafidiny ao anatinao hoe eo ambany fitariana safidy ny ity ao amin'Andriamanitra fa tsy fihetsem-po ny andiny fadimy amin'ny telopolo mbola na mafisy ny mafimafy kokoa fa tiavany fahavalonareo fa manaova soa dia mampisambora azakivona amin'inana amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ary zanaky ny avo indrindrinareo fa izy mora fanahy amin'izay misaotra sy ny ratsy fanahy aseony zany ny toetrany tena mafy le izy ny kristianina rery nefa manan'izany fampianarana zany sy zany finoana everin'ny olona hoe diso zany amin'ny afo zany fahadalana zao hoe rehefa tsy ekenao le izy misy teny koa neo bokinao Jesosy ny tenan'io dia toerinao amin'ny oabolana Jesosy nampianatran'io ianao resy lahatra fa mbola tsy amela toerinao amin'ny oabolana izy misy teny koa ne mba mpahafantarony ratsy fanahy koa ny faratsy fandreo toy amin'izany izy sainy hoe zany ny fenitry ny fitiavan'Andriamanitra dia hoana moa tsika ho an-trano ry mpianakavisany dada neny ny zanany mba tsy hifamela na hifankaty fa vala reo sain'Andriamanitra tiavina dia tsika menakavy ve ny tsy hifankaty
Halleluja. Setrinizany ny fankaty. Sy tia-tanana mafana. Paoly ny teny an'izao teny izao. Rehefa nitsindriky fanamaso ny Paoly dia izy amin'ny Korintiana voalohany 2:12 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10 eny na dia fiteny amin'ny tenin'ny olona sy ny anjela aza kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kopasina amin'ny karantsana be diaibe zany miteny amin'ny tenin'ny fantsana tsy fantatra kipantsona maneno sy mikarantsana fotsiny satria ny ao am-pony tsisy fitiavana fa ny don be diaibe. Ary na dia manana ny faminaniana zaka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza finoana rehetra misy isan-karazany ka mamindra tendrombohitra kanefa tsy manam-pitiavana dia tsinitsinina. Fantatra hoe ny dikany hoe tsinitsinina ohatrany tsy misy eo mason'Andriamanitra nefa manana don be diaibe. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza amin'ny fananako rehetra ary na dia totrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany. Mahagaga misy olona mavita manao zavatra ety ivelany ohatrany hoe mandotra ny tenany zany ohatrany hoe mamono ny tenany sy manao be fiantrana zany fa tsisy fitiavana. Fa inona kay ilay tena fitiavana? Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao hodi-po. Mba dinidinio reny anankiray amin'ireo fa aza vela an-dalo hoe mba hevitra hevero any am-pandriana any am-pandoliana fa mbola sao dia misy tsy tena maty tanteraka nefa ohatry misy endriky ny fahatsarany fisehoana ihany ety ivelany fa tsy ampy ny anankiray amin'ireo miangavy re ahy tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa raha ny faminaniana ho levina ho teny tsy fantatra hitsahatra fa ny fahalalana dia ho foana koa fa sombotsombo ny fahalalantsika nataon'Andriamanitra sombotsombo ny zava-panahy sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra ary sombotsombo na ny faminaniana azy fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombotsombo nitsony. Ny fahataterahana tsy ao amin'ny zava-panahy fa ny fahataterahana ao amin'ny toe-panahy atao hoe fitiavana. Samy mahatonga fisokajiana ny retotelo reto no mitendra ny finoana ny fanantenana tsara ny manana an'ireo fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo. Napetrak'Andriamanitra tsara eto ny asarobidiny toe-panahy raha hoarina amin'ny zava-panahy. Fanontaniana mipetraka be diaibe aminareo fa ho valiko kely androany ho an'ny mpivady sy ny ankonana ho an-trano. Mametraka fanontaniana nareo mitendiny faheniny ity ahoana moa pasterany amin'ilay hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa azo atao ve zany ny tsy faly fa mba tezitra. Tsy haiko aloha mahatonga anao metraka an'ilay fanontanianao ve tezi-dava sa matetika manjompo nendrika ao an-tranony amin'ny zavatra loko ny vavanao fa androany hitondranao anatin'ny fotoana fohy ny fahamarinana momba n'izany. Misy tiandrean'izany ve? Za aloha dia tsy zaran'izay mihitsy ara tsy ho teneniko ilay izy. Raha tsy misy tehaka ho an'Andriamanitra. Amen. Matetika mametra-panontaniana pastera ny fahatezerana rehetra sy ny tsy fifaliana zany dia avy amin'ny devolo daoly sa mba misy fotoana avy amin'Andriamanitra ihany raindray satria izy miteny hoe tsy faly amin'ny tsy fahamarinana hoe mahazo tezitra. Misy zavatra mitranga aloha eo amin'ny fiainana ho an'ny ray aman-dreny izay tonga eto sy izay tena sarobidy ty zaray ity fa mila miantsara ianao. Misy zavatra voatery tsy voatery hoe mety foana fa misy zavatra nandray tsy mety. Misy ny atao hoe ankonana be marenina antsona taira na pahitana fahamarinana dia tsy mitodika mihitsiny ho amin'ilay zavatra lazainao dia misy fotoana tezitra ny ao anatinao dia rehefa tezitra ianao diso ve? Tsy diso ianao raha tezitra fa tsy mety ianao raha mitoetra ho fahatezerana. Atao anaty baiboly
dia nisy fotoana Jesosy koa tezitra avy any izy mifofofo be mihitsy mifofonay niditra tao amin'ny tempoly hoy zay hoe ndry mba sorena ihany ny mpampianatra niditra tao amin'ny tempoly izy nakorotany daholo ny fivarotana rehetrarehetra votsitra voromailala rava ho any tsena ho anareo zay tonga eto Kristy mpandrava-tsena nitorinay aminareo taitra be daholo fa Kristy mpandrava-tsena amin'ny antony tsy tovizany tsy amporisihoko anao andrava-tsena raha alatra ny ao anatin'ny fonao fa inona ny zavatra nisy atsangano ny tanan'izay miaino marika toko faraikambinifolo ndao mihitsy lovakitsika hoe nandrava-tsena amin'ny ahoana ary raha nylazay mipastera zany satria tsy anetsena le tsena ny natao fa tany amin'ny toerana tsy tokony isy azy nitondrana azy zay voarava le tsena tsy izy fa raha miditra ny analakely kosa ianao dia eny ianao ny andrava dia samborin'ny polisy eny ianao aza miantso anao pastera naniraka andrava-tsena mazava aminao aloha zay zavatra teneniko izay angambany suspense kely fotsiny iny marika toko faraikambinifolo dia fadimambinifolo ary tonga tany Jerosalema izy ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempoly dia nandroaka izay mivarotra sy izay mividy teo kianjan'ny tempoly sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'mpivarotra voromailala ary tsy navela nisy olona hitondra fanakan-deha maka ny kianjan'ny tempoly dia nampianatra izy rehefa avy eo ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra fa ianareo kosa efa nanao azy hozoy firenena jiolahy tetra ny lohan'ny mpisorona ao amin'ny boky Matio toko faraika amin'ny roapolo mbola teneniny mazava tsara ary teo indray nisy malemy tonga tao sy naharary izy eto zany avy nandrava-tsena raha ny tokony hoe tsy tokony hametra tanana marary izy dia hositrany re satria mbola tezitra izy misy zavatra zany mahasamihafa andrasy olo laisiko Matio dia hitanao famarinan'izay hoe marina ve zany zavatra tenen'ny pastera gonda etsika ary Matio toko faraika amin'ny roapolo ny andino faharoambinifolo mitovy amin'le teo mihitsy ny zavatra voalaza ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempoly dia ohatran'le teo ihany lazainy ary nisy amdiny faefatra ambinifolo amdiny fahatelo ambinifolo ary hoy izy taminy efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy hozoy fiaren'ny jiolahy ary nisy jamba sy mandringana nantona azy teo kianjan'ny tempoly dia nasitrana azy izy ny arira vany sy poteny ny ato ary reniny sy averiny zany hoe Kristy ao anaty fahatezerana fa mahavita amin'ny fe fahatezerana tsy fihetse-po le fahatezerana fa fanitsina eto ny fahatezeran'i Jesosy dia fahatezerana tsy mitovy amin'ny fahatezerana rehetra fa fahatezerana mitondra makany amin'ny volonté parfaite n'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra izy anadio satria nisy loto tao amin'ny tempoly dia tezitra izy nahita n'le loto satria tsy sakaizan'le loto izy eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana azy no hanaovana an'izay zavatra tsy tokony atao eo dia tonga Jesosy nanadio fahatezerana ho amin'ny tanjo mpanadiovana ao ka tsy ny fahatezerana eto no ataontsika hoe problème fa ny fahatezerana dia maneho izay mitoetra sy velona ao anatytsika ny problème tsy ilay fahatezerana fa inona ny antony natezitra anao ao ve atao anaty baiboly zao misy fahatezerana anankiray fahatezeran'ny lehilahy anankiray atao hoe Kaina tezitra fa ny motivation nahatonga azy tezitra fialonana ny Abela dia ny fiafaran'ny fahatezerany Kaina maty Abela fa ny fahatezerany Jesosy nanadio tempoly ka tsy eo anao manamary teny eo Jesosy koa tezitra fa ny amin'ny pastera zany tia notanteraka mihoatra noho Jesosy ny olona non ny ravany ny mpivarotra teo amin'ny tempoly tena fihetse-po azo lazaina hoe tsy mendrikita maso no nataon'i Jesosy fa olona anankiroa teto ny tezitra Kaina sy Jesosy teo amin'ny vokatra sy tanjona mahasamihafa an'ilay fahatezerana sy ilay karazam-pahatezerana namaritana hoe fahatezerana ho aiza ary avy amin'izy ny tao amin'ny Kaina ary fahatezerana hoana sy avy amin'iza ny tao amin'ny Jesosy neny Kaina vokatra fandringanana sy famonon'olona fa ny fahatezeran'i Jesosy nanadio ny tempoly mety misy fahatezerana tsy mampanota
na koa manimba ny hafa arak'izay lazain'ny ten'Andriamanitra amintsika. Ary zany no mahatonga azy miteny hoe tezera fa aza manota. Azo atao ny tezitra fa aza manota. Mitika fa mahazo tezitra ianao fa tsy navela ny teny ho tezi-dava na hitoetra ao anaty fahatezerana mandrakizay. Ratsy ny fahatezerana raha mitondra anao andratra ny hafa, anambany ny hafa na hanimba ny hafa amin'ny fotoana izay mahatezitra anao. Satria ny fahatezerana tsy tian'Andriamanitra ho fihetseham-po na etadamina. Fa lasa fitaovany devoly ny fahatezerana raha vao zay. Misy fotoana ianao ilaina tezitra amin'ny tenanao koa, fa tsy ny hafa foana ny anaparanao azy. Mba mandiny tena dia tezera amin'io tenanao io satria io nofinao io tsy havanao. Tezitra amin'ny tena ho amin'ny tsy fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra lava zao. Mba mila ianao zany tezitra amin'ny tenanao tahaka izay nataon'i Jesosy mba hampitoetra fiainam-pahadiovana, fiainam-pahitsiana, fiainam-pahamarinana, fiainam-pahamasinana tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy vitanao mihitsy mitodika amin'ny tenanao mba tezitra amin'ny tenanao, fa mihavana amin'ilay nofinao foana mahita fia ao anatin'ilay fahatezerana mitaka izay zavatra heverinao fa tokony iainana izay tsy voatery ho sitrapon'Andriamanitra akory. Rehefa ampijoranao anohatra ny tsirariny amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahatezerana dia tsy émotion no mitondra anao fa intention. Mianao avy ianareo? Tsy fihetseham-po ilay izy fa finiavana. Misy finiavana tianao hiainanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia zay mahatonga anao tezitra. Mety ho amin'ny tenanao io na mety ho amin'ny ankonanao, fa ilay izy ao anatin'ilay fahatezerana tsy tokony isy victime. Fa rehefa vita ilay fahatezerana victor daholo satria nety mivokatra ilay izy. Asiotehaka ho an'ny tompo. Marina fa mety andrava fifandraisana vetivety ny fahatezerana marina na fahatezerana masina rehefa mitondra fanadiovana. Fa zao na miseho azy iny vetivety kely iny dia iravina ihany, satria tsy maintsy ho tonga saina avy amin'izay mety ho endriky ny fahatezeranao izay ny antefany zany tao anaty fanitsiana vokatry ny toe-ponena tianao hanovana azy. Amangy azy ny fanamasina mety lasa herinandro izy fa miverina eo aminao foana amin'izay izy aoriana azy satria halala izy fa tenim-pahamarinana ny zavatra nizarainao taminy. Kaina zao namela ny fahatezerana ifeny fony. Tezitra avy any izy tonga dia ilay fahatezerana mifihetseham-po oentin'ny fialonana mihitsy nentina avy any eran'ny taonina nizera tany amin'ny abela izy maty abela. Zay mivokatra ilay fahatezerana. Tsy mahavoafehy ny fony tamin'ny fahatezerana Kaina. Jesosy kosa nefa nifehy fahatezerana tamin'ny fony. Ny fahatezerana Jesosy naneho ny dingana misy anao amin'ny fahamatorana. Satria rehefa tezy Jesosy niraisinao ilay izy nanaiky ho dioviny ianao tamin'ny alalan'ny fanahiny. Ny fiovam-ponao napakatra anao ny midingan'ny fahamatorana ambonimbony kokoa. Sady zany jereo fa tezitra izy nefa mbola navita nanasitrana. Zany hoe ny Jesosy ny feheziny ilay fahatezerana fa ny Kaina tsy voafehy ilay fahatezerana. Raha vao miavana anova ho amin'ny fahatsarana ny omponao amin'ilay fahatezerana dia tsy fihetseham-po na émotion ilay izy fa finiavana ilay izy ho any mivokatra tsara kokoa. Dia jereo samy eo ihany. Ny ray eto izy tezitra fa tonga mivarotra amin'ny tempoly ny olona, ny ray eto akaiky eto misy marary hositranana tonga dia nandray fanasitranana. Na ianao ny fezy ny fahatezerana na ianao no mifesy mitondra azy. Fahamatorana tsy manafoana fahatezerana fa manitsy mampifanandrify ny fiasany hifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy izay tian'Andriamanitra ampiasananao amin'ilay endriky ny fahatezerana mandalo iseho ny voninahiny. Izany rehefa tezitra ianao dia aza mivavaka aloha hoe ahoana ny hamonona n'ilay fahatezerana, fa manontany tena hoe fa inona no mahatonga anao ho tezitra. Feo avy aiza ilay izy? Karazam-pahatezerana manao ahoana ilay izy? Fa rehefa voafehy ny fahatezerana dia mivadika hoery mahasoanao. Fa rehefa mitondra sy mifehinao ny fahatezerana lasa fitaovana mandravanao. Tandremo ny fonao anaka mihoatra noho izay tokony ho tandremana, fa avy ao ny hevin'ny aina. Tsika rehetra io mantsy mila fantatsika tsara fa rehefa oapotsika ny fonony ray dia Jesosy naneho azy eo amin'ny bokin'ny Jaona 5:20.
vo niala le zanakadala dia nanome sarisary an-tsaina ny toepon'le ray be fitiavany Jesosy tao anaty fanoarana. Ianao ve mieritreritra hoe ohatrany ahoana ny fonon'izany dady zany, le tena vrai dady tian'Andriamanitra ho aseho anatin'ny fiainam-piankonana. Lasa ny zanakao naka mifanananao sy ny atsasany laniny tany amin'ny vehivavy-jangana anao boum dia namely le ray. Le ray koa zany dia tsy mahay mandafa dia iny endana. Le fahafatesana tsy hoe le zanaka lasa nanao ny adalany tany fa izy tafasaraka tamin'ny rainy. Satria vao miverina izy velona ny tonga tao dia lazainy fa maty izy kehitiny ray. Satria amin'Andriamanitra tsy le fahavelomanao eto tany sy ny dépensenao na ny zavatra tadiavinao ny important aminy fa ianao tafaverina hitany masina eo an-tranony. Zay aloha mahatonga antsika tsy mitory hoe zavatra hafa ny ampiononana anao eto. Aza miandry teny mpampiononana amin'ny fampandehanana amin'ny fiainanao hoe iodina ny arabolanao dia ionona ianao andeha ny afera dia mety tsy hany ny fampiononantsika fa nampiny fotsiny zany na mandeha na tsy mandeha fa ny fampiononana anao ho avy Jesosy ifarany io fampahoriana io ary ny ranomaso rehetra ho fafany amin'ny fotoana iverenany eny amin'ny raha ho any lanitra. Zany ny fampiononana sain'Andriamanitra aloha hotoriana amintsika ataovy amenina tsara. Pasteur Rive teo mbola ao ve izy teo? Atsokany entana Pasteur Rive. Io Pasteur Rive ao niteny taminy Jesosy tamin'izay aza malahelo ny fonao fa nandrian'Andriamanitra ny teny fa ny contrat ho avy eo dia tsara lavitra noho ny teo aloha. Tsy afaka hitan'le fahatsarana tiako hitondrananao mihoatra ianao. Zay ny lazainy Jesosy. Raha ohatra ka mbola tafapetraka eo amin'io asa io ary io asa io efa manomana ry zareo raha miverinany ianao dia ho vonono satria tao amin'le fiasana nisy azy taloha be dia be ny laingany sy ny fitaka dia nitsotra tsy nijoro tamin'ny fahamarinana ngarainy amin'le mahapastera azy. Satria le toriteny tokoa moa tsy mamela mazy fa manenoneny be ao atsofonao hiara iombonantoka amin'ny tsy marina ve? Marina zao pastera sa tsy marina? Ataovatra ny tana pastera marina zany zavatra teneniko zany fa za koa moa tsy hoe amorona koa sanatria. Amen. Dia rehefa zao tadavintrareo amin'izay sy kendrotona dia fanamasina no teny tamiko hoe tsy tokony hiverina antsony izy fa raha miverina any izy dia ho vonondrareo amin'izay satria misy lavaka be dia be iombonandrareo anodikodinana izay zavatra tokony hodikodinana eo amin'le asa any. Fa izy nijoro tamin'ny fahamarinana ndao hitiatanina mafy eo an Jesosy. Dia rehefa voaroka izy dia ohatran'ireny olona miandro reny dia aleo voaroka amin'ny fahamarinana tsisy nininina toy izay mahita tombony amin'ny tsirariny nefa miaina ao anatina fahafahana tsy mendrika. Sotra n'Andriamanitra teny ahoana ny akola sy ny karazany tsikitsiky fotsiny tsika ao fa ny tompo marina amin'ny teniny tsy nampoizina le contrat teo aloha raha ho zaraiko aminareo fa izy moa tsy détaillé an'izany zavatra zany. Contrat ny teo aloha ao amin'ny karamany izy mivelona fa ny contrat faharoa mbola mihoatra noho le karamany teo aloha ny karamany nefa entoana amin'ny fiara, entoana ny trano, entoana ny hanina. Mazonao ve zany? Dia mba tianao fantatra koa ny contrat vaovao ara-panahy nandehanany any hitsangana tsy hoe lany Lagos any Nigeria any asa vanim-potsika. Azonareo ve le zavatra mitrangy eto? Zavatra mitrangy eto tsy any amin'le hoe tanjona ampisongadina anao raha materiel ary fantatra fa nitehaka reo tsy any amin'le hoe loger nourri chauffeuré. Mino fa tsy amin'izany nitehaka ao fa le fatokin'Andriamanitra ao amin'ny teniny rehefa misy olona mijoro na ho faty aza an Jesosy izay menakavy. Zany raha ny tena fiainana. Io raha io miverina avy any le zanany. Ty zanako ty matika velona indray verika hita indray dia ina vao tonga ao an-tranony nalainy ny kapa esorony ny akanjo miperatra tsisy resaka mihitsy ny hoe arrière pensée na zavatra miafokafona any an-tsainy ihany na amin'ny zavatra tsy nety nataon'le zanany dia hoe ary vao tonga le zanany tao an-trano dia maelo hidada ary izy feo tonga tao am-pony hoe andraso herinandro aloha fa sao dia mbola mipetaka io raha mahita. Hitanao tsy mety mihitsy ianao mitoetra amin'ny position na ny toeran'le ray tena be fitiavana. Andriamanitra rery mahavita an'izany. Iny ianao le kopaka miditra eo varavarana iny miverina mibebaka aminy teny hoe dado
tsy mendrika natao hoe zanako tsony ataovy anankiray amin'ireo mpanomponao a dia le dada tsy nihainao an'iny amin'no iombo matavy aiza ny akanjo tsara indrindra esorona daholo ny akanjo fa maloto alaivy le peratra ina moa ny peratra dika ianao amin'ny baiboly autorité miverina amin'le dignité mahazanaka mihitsiny dia miverina zato isan-jato ny fatokinan'le zanaka adala ianao raha tia ny vadinao raha niodina ny vadinao sanatriana e zany ka miverina eo aminao izy mailomailo ianao vao misy manompoka misy miantso ohatra ka sendra lehilahy na tsy ianao nininina izy iny manino fa nen'le ray be fitiavana ka dia naverin'le autorité tsisy resaka tsony hoe aninony io na ho aiza fa ny eo anatin'ny fony dia zao very ka hita indray maty ka velona indray mahay mamela avereny hoe mahay mamela hoeny amin'ny raha ho anatsenany tompo eny amin'ny abakabaka dia ho ao amin'ny tompo mandrakariva zany ny tokony tena teny anyrahana ny fiangonana ho an'ny olona miononona reo fa ho avy Jesosy isaky ny toriana ny fiverenan'i Jesosy dia tokony isy fampiononana mitranga eo amin'ny fiangonana mionona fa tsy hoe ety ny fiainanao vao mionona ianao anokatra société anao amin'ny herinandro amienina milliardaire tenisany hoe zafady zafady dia ino mampionona ny olona ho milliardaire ho zavianakave ety ny zavatra rehetra tsy zany mifampiononana ho antsika ry fiangonana no amin'izany jereo pasteur rivotra zany nanatenainy fa mihoatra ny nataon'Andriamanitra taminy noho izany tsy fanatenan-javatra tsy fanatenana n'izao tontolo izao no mampionona antsika fa ho avy mipapakate halleluja halleluja ho avy mipapakatra ary rehefa iverina izy dia ho ao amintsika rehetra manomana fotsika manaikotariantsika velona atao anatsika izy miaina amin'ny fitiavantsika mamelona atsika izy izany no antony fanatenantsika satria Kristy velona atao anatsika fanatenana voninahitra mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao halleluja ho avy miandro Yeah.
ao anaty fahatsiarovana ny fanoloran-tena ny 2 taona lasa ny hofaty teo amin'ny toerantsika sy ny nandreseny teo amin'ny toerantsika ny fahafatesana dia maridrefy lehibe sady goavana eo anatrehan'Andriamanitra anehoana ilay karazan'olona vaovao ao amin'ny Kristy. Ozy Jesosy ny ho iray amintsika, ny iombona amintsika, ny ananantsika ny fiainany amin'ny toe-posy fanao dia mahita ny manodidina anao hoe tena ny Jesosy ty olony ty. Zany zavatra zany tsy hoe tsika no miteny hoe zany Jesosy, zany Jesosy, fa ny mpitazana no mikilobava teny efa ao aminao Jesosy. Ary tsy anao tsy novelona fa Kristy tokoa novelona ao anatinao. Dia jery anao ndray dia afa-po tena hoe itsika izy ary hifaly izy satria tonga amin'ny tanjona izy. Zany no ambony indrindra sy lehibe indrindra ny fiangonana. Dia mba eritrereto hoe lay teny naka ny endriky ny olona tao hoe Jesosy. Vao nanananaka Andriamanitra ary nanana anaran'Andriamanitra tao hoe Jesosy Kristy. 2 taona lasa izy niara-nonina tamintsika ary tsy hoe mandrak'androany izy mbola eto tany fa maika be izy niakatra ho any an-danitra mba hahafahany mamotsitra ny fanahiny ho ao anatintsika. Ary rehefa ao anatinao ny fanahiny dia lasa ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy ao anatinareo. Zany hoe maika izy no ao anatinao fa tsy hoe ho eo aminao fotsiny. Zany no alalan'ny communion. Fa maninona izy no ao anatinao amin'ny alalan'ny communion mba hitarafana ny fisiny ny fahavelomanao rehefa iray aminy ianao dia lasa tsy ianao tsy novelona amin'izay fa izy novelona ao anatinao. Androany ry havana, Kristy Jesosy dia nilaza ny alina izay namadiana azy. Tia ny tenako izy, tia ny tenako izay vakiana ho anareo. Rehefa nisaotra izy dia niteny an'izay, zao natao vozy izy ho fahatsiarovana. Ataontsika hisaotra azy, misaotra Jesosy. Taka izany koa ny kapoaka mari-panehoana fa nandatsaka ny rano antsika ho amin'ny fanekena vaovao izy. Tsy nanomboka ny testamenta vaovao raha tsy latsaka ny rano Jesosy. Satria teo amin'ny fandraisany Jesosy no niteny hoe tia ny fanekena vaovao dia nandatsahako ny rako ho anareo famelana ny elokareo. Ka nao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandram-piaviny indray. Misaotra azy. Sakafo ny fonao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy. Fa ny faneom-piombonana dia marika lehibe anehoana ao anatin'ny fonay ny fandresenao. Izay mihinana nofo sy misotro ny raha tokoa no manana fiainana mandrakizay. Ary ianao no nangananay amin'ny andro farany. Matsiaro izay ny fiafaranay rehetra eo am-piombonana satria tsapanay fa ny mpanavotra anay dia velona mandrakizay. Ary izy nampanantena fiainana tsara lavitra ho anay. Ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Raiso fa mendrika anao zany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen dia amen. Samy mitehatarana mafy ho an'ny tompo any. Maza ho toerana vetivety irosotsika amin'ny fandarana manaraka indray filazana sy ny fanatitra. Aorianan'izay zao mbola misy miala. Mbola misy fankalazana mariazy fanamasinana eto androany. Ho voninahitra Jesosy. Rafaly be anao androany ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitehafa mafy be ho an'Andriamanitra. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Satria namerina antsika tao anatin'ny fototry ny tokantrano Andriamanitra ary ny amin'izay toetra sy hoentina miaina ao anatin'izany tokantrano izany. Efa mandeha ny
boxa novana fanatitra zay fahafolo-karena sakrifisy ho amin'ny asan'Andriamanitra dia fampahafantarana sy fampatsiahivana ny fotoanantsika izay misy ao anatin'ny herinandro amin'ny herintsika dia eto ihany ny alahady ho an'ireo izay mbola tsy manana toerana hitombona sy hikolokoloana amin'izay fivombonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra izay dia misy ny fotoana eny an-tanimena eny amin'ny shalom sy ny amin'ny fiangonana hafa ihany koa afaka manatona ny mpandompon'Andriamanitra na reny olona reny manontany ho an'izay tsy manana fiangonana andehanana nefa te hitomba ao anatin'izay fikolokoloana ny fiainam-panahy miaraka amin'Andriamanitra izay. Ny alatsinainy talata alarobia manana sekolontsika andraisantsika sy henoantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa ery amin'ny supérieur Analakely eo amin'ny deuxième étage misy varavarana kely zay ao ambadika ny fidiranao dia miakatra tohatra dia any amin'ny farany ambony eo amin'ny efitra ambony ahafahantsika mandray tenin'Andriamanitra sy manovo ary mampijoro antsika hatrany amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany ary hiainantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny zoma ny fotoana dia ao amin'ny trampokon'olona indray le alatsinainy talata larobia dia fotoana maraina manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ahafahantsika miatrika tsara ny tontolo androntsika ahafahantsika ohatrany ao ny station antsika zany manao plaintsika miatrika ny tontolo andro dia ohatr'izay indray ny ampitso. Lakamisy misy ny fifadikana lakamisy pasteur Ado misy lakamisy eny amin'ny shalom ohatr'izay ihany koa fiomanantsika sy hikolokoloantsika hatrany zany fiombonana amin'Andriamanitra zany dia ny zoma ao amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 9 latsaka eo izany fotoana izany mbola ahafahantsika tena hoe mifanerasera fakazara amin'ny tsoto dia hiadana isika. Faly miara-basady satria araka ny teny teo moa hoe misy fitsofan-drano ny fanambadian'ny olona 4 nakamban'Andriamanitra olona 4 fa akamban'Andriamanitra irairay avy fa tsy izy 4 koa ndray mitambatra fa le reto seza anankiroa hitantsika eto ny 2 ato dia ny 2 ato dia efa miarahaba ary manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny mpivady izay nanapa-kevitra hiditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary manentana hatrany ihany tokoa raha ohatra ka misy vanginy fanahy sy tereny fanahy anoany dia aza misalasala manatona nyreo pasteur nampadompon'Andriamanitra hoe hoay izay koa tena nahatsapa indrindra tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay niraisintsika teo zay mamerina amin'ny laoniny verina 0 minao fa miverina 0 saitsika hiatehantsika an'izay tokantrano tsirairay izay ndao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny teny amin'ny fahafahantsika ihany koa mbola nanatanteraka ny fanatitra izay rehetra natolotra ao nefa tsaroa fa saropito loatra mihoatra lavitra noho izay fanatitra izay ny fonao hoentinao amin'Andriamanitra ka manaiky sy tonga amin'ny fanetretena amin'ny fanefeny sy amin'izay fanorony lala tsara tokony izorany tsirairay izay sandrato ny tananao ary mankasitraka anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao tokoa ny mbola manome ny tombonandro ianao ny mbola nitana andritran'izay fotoana rehetra izay ho anay tsirairay avy ary ianao ihany koa ny mbola niaro mbola velonaina mbola salama mbola tafajoro misaotra fa ny fitahianao ny fafana ihany koa mbola mamatsy ao tany tsara dia ao aminao zany Andriamanitra rainay mankasitraka ny amin'ny fafana manatanteraka ny fanatitra ho any tsirairay avy ary ianao ny mbola hita maniry no tompo mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny tahaka ny anambinana ny fanahy dia isaoranay sy hanomezanay voninahitra anao zany ianao ihany koa no mahita ny fony tsirairay avy amin'izao raha sy fotoana izao ny amin'ny fafahana ny amin'ny toerana misy ny amin'izay rehetra lalovana sy iainana
enao no hitany tsirairay avy araka ny planinao sy ny fitiavanao ary ny famindramponao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay raha sy tombo miaraka amin'ny fona izay atolotray ho fanatitra ihany koa izany fanatitra izany ho voninahitry ny anaranao rery any tehirizony tsirairay avy mba ao anatin'ny etaeta lalina ho amin'ny fiambonana ho amin'ny fampanjakana ny sitraponao ary ho amin'ny fieverana ny fiainana amin'ny andavanandro amin'ny atsipiriam-piainanay mihitsy izany dia makasitraka indrindra fa manana izay manana anao ilay Andriamanitra mitsinjo mitahy ary miaro anay tsirairay avy ho anao ndera sy ny atsy ary ny voninahitra mandrakizay alleluia amen ataontsika hitehaka mapeo an'Andriamanitra hiditra amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika. Alleluia. Mamerina ny fiarabanantsika aminaran'i Jesosy indrindra isika vahiny izay tonga etona ankasitrahana anko ny faharetana sy ny fanetretena satria misy fankalazana tsy maintsy atrehantsika miaraka eto miaraka amin'ny fitsofan-drano tokantrano afaka mahazo toerana vetivetinareo dia sady manasa ny pasteur mivady rehetra izay manatrika eto hiara isolotena amiko ety hiarabana ny reny ampinoana atao safanim-pona vita izay dia mirosontsika amin'ny fitsofan-drano famelohan'izay mangataka ny datoiaja hiakatreto anolorana azy ny baiboly satria ny tokantran'izy ireo ihany koa dia no tsofin-drano tamin'ny volana roa volana izay ray volana tsy tisy tela izay dia omena azy amin'ny fotoana manaraka indray zany baiboly hanony amin'ny fandaminana indray zany izy dia omena azy androany indray zany ny baiboly noho ny fandaminana tsika dia mora laminy alleloia dia le pastera efa niteny ray mandeha dia tsy miteny fanondrony tsy hoe vita ny la retraite dia tonga efa itenao alleloia. Tsika moa manana pastera GNZ manana karazany be dia be tsika eto amin'ny ao va tonga dia hitondra ny sangeza fa miakary ianao alleluia. Teny Jesosy aja efa vita teto no fitsofan-drano fiarabananareo mivady tsy vita tamin'izay ny fanolorana ny baiboly ialana tsiny androany kosa nefa fotoana atanteran'izany dia ho dovidovitra hatrany ny tokantranonareo ho potrapotra ny fahasoavan'Andriamanitra ho atavezina izay matoky an' Jehovah amena fa ianao mahazo mihena fa ny tompo no mitombo. Teny Jesosy misy teny ato sady vakikely sady tazominao Salamo 32:8 hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao ao. Amin'ny fotoana anankiray ho savain'ny pastery ty baiboly ty dia mila tsisy trankala tsisy vovoka tsy maninona ohatrany somary efa rovodrovitra satria ampiasaina foana fa ny tsara koa tsy rovitra nefa sady miasa foana. Teny Jesosy indrindra tiaka mafitsika Jesosy efa vita mivavaka an'zareo efa vita tamin'le fotoana ny rahabantsika azy mangataka ny saratra moa ny teny hoe mangataka ny ramamany fa mangataka ny mpanompon'Andriamanitra mba hiakatreto sady atao ihany le izy manasantsika mpitiavana mba hitsangana satria manana ray aman-dreny ampinontsika atao amin'ny asa fanompona isa-taona amin'ny fotoana toy izao dia matsiaro ny hitahian'Andriamanitra ny fikambanana hitahian'Andriamanitra ny irakana ny mission ny amin'ny fisian'ny reny ampinona izay natsangan'Andriamanitra atao anatin'ny fiazakazahana. Mazava ny teny teo ny reny izay nomen'Andriamanitra dia natao ho tiavana itianao zay tompoko amen. Ny reny izay nomen'Andriamanitra dia natao hajaina anajanao zay tompoko amen. Ny reny izay nomen'Andriamanitra
dia tsy tokony ampahoriana tsy ampahory ianao zay tompoko anaran'i jesosy tia tenite fa nizaraina oatra zao ihany fa mbola apetraky ny fanamasina ao anaty a zao mivaky ny teny aminaran'i jesosy iza ny mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy matoky azy ny fony rapapany azyfaty ny fony lahy baiboly izy tsy miteny hoe ny fony se ny fony lahy ozy izy fony lahy lehilahy zany ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy soa nataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany mizaha volonondro sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tany le rongony eto fitafiana fa tsy hoe mpizaha rongony le renim-pianakaviana fa lain izy amin'ny teny frantsay fa na chanvre koa izy tena ampiasaina amin'ny resaka akanjo fa ny olona fotsiny tokony tafiana le izy dia lasa mifohan'ny olona fa mifanamasina hiasa hidelivre zay mety mbola ao anatin'izany toy sambo mipandranto izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany hanina mifoy izy raha mbola alina ka manome hanina ho any ankonany sy anjara ho any ankizy vavany mihevitra sa izy ka mahazo azy ny vokatry ny tanany naovan'ny tany mboloboka misikina hery izy ary atanjahany sandrany hitany fa tsara ny tombabarony ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy mandray ny fiazona mboavo izy ary ny tanany miazona ny ampely manatsotra ny taniny amin'ny ora izy eny mamelatra ny taniny amin'ny manitra tsy manany ora-panala ao amin'ny ankonany izy fa ny ankonany rehetra samy voatafy volonondry mena avokoa manao firakitra ho azy izy ary ny fitafiny dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy ny lahy dia ajainy ao ambavady raha miara-mipetraka amin'ny loholona manao konjariry madinika raha vehivavy ka mivaritra zany ary fekibo no amidiny amin'ny mpandrato power sy glory no fitafiny hery sy foninahitra no fitafiny ary ny andro ho avy dia iomehezana manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary lalàny famindrapo no eo amin'ny lelany tandrina tsara ny ataony ankonany izy ary tsy homana ny mofo ny fahalainana ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra ny lahy kosa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra no izy rehetra fitaka ny fahatsaram-biky ary zavapoana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina meo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asany hidera azy eo ambava ady miarabo zay tompoko nataon'izao fotoam-pankalazana an'Andriamanitra zao ny afisiany reny matsiaro ho an'izay mety tsy nahafantatra tamin'izany mpanao Madeleine mama tamin'izany dia zay no anisany tahin'Andriamanitra ny zareo tamin'izany nanohanany any papa dia voalohanteny merci beaucoup aloha merci beaucoup manohana ny pasteur taontsika hitehaka mafitsara ho an'i Jesosy dia tamin'izany rehefa maka ny Sharon avy mianatra dia babe ny Sharon mbola zazakely ory zany babe ny Sharon dia avy babe ny Sharon dia manatitra Madeleine dia mampahandro sakafo andreo zay tadinika ao amin'ny aleloha tompo amany fity dia matsiaro marina be io teniny eo bolana io ary tsy hoe ny ankonanao ara-nofy ihany no iahinao amareny ianao inao fa manan-kotenenina daholo zay rehetra nampifandraisin'Andriamanitra tamin'ny fisianareo fa tena reny mijoro manitsy mampahery manangana mivavaka mitaiza ary mahafantatra amin'ny afiny misy resaka ny fanaovana espapy zay tena secret be mihitsy fa fatany dia zay nafapetraka ary mama tena mahita be tena mahita ary mivavaka izy ao anatin'izay dia manitsy sy miakompanie anao mba ho tafajoro ianao tsy hoe secret ina sy dia lasalasa ny saina hoe fa ina secret fampizarana zareo misy zavatra eritreretinao hoe any amin'ny dadanao ny resahanao dia tsy resahanao mamanao le izy fa mamanao ke kopy fatany daholo le izy kay vo mihetsika ianao dia fatany zay nahitako hoe tena reny tsy hoe zay ihany so dia misy miteny teo niatsy hitany fa tsy miteny izy fa afaka omenao alalana izy afaka hiteny aminao ihany keo natao zao fotoana zao dia matsiaro zay hoe voata tsy izahay rety ihany fa ny asa fanompona ray amanontolo ary ho tahin'Andriamanitra indrindra ianao sy mivadinao tahin' Jesosy nareo ao anatin'ny andraikitra maray aman-dreny tsy mora satria taiza fanahy taiza olona ary mitaiza toetra tompo ampahery sy ampitombo fahendrena ary anome faharetana anareo
ao anatin'ny fikarakarana sy fikolokoloana fiainam-panahira olona be dehibe zay men'Andriamanitra ho taranaka ampinoana. Dia manarak'izay dia mifona ranampahory solo-tenany rehetra etsy, mifona ranampitomany fa voarainy teny androany dia tsy hanao tsony sady tsy ameriny intsony. Sady zany avavalio mafimafy ry pastera dia mirary soa tombo ampitombo hery sy tanjaka trano, tombo hery eny am-pandehanana, anangana trano Jesosy ary maro ireo taranaka ampinoana mbola omen'Andriamanitra io manao amin'ny fiaviam-papakatra. Manarak'izay dia misy fiarabana avy aminay rehetra zay tonga eto. Dia tahiny Jesosy indrindra. Dia tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy misaotra betsaka tompoko, misaotra betsaka tompoko noho ny amin'ny fotoana moa dia tsy afaka miteny betsaka fa saika hira fa hoe tsy mahazo ony fa mbola isy mariazy dia ataontsika manaraka. Misaotra betsaka tompoko ny amin'ny fitiavana, tiako be daholo. Ndao antsika hivavaka ary ainjiro ny tananao dia hivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'izao mpanomponao zao, misaotra ny amin'ny fisiny fampiasanao azy, ny fitiavanao azy sy ny fitiavanao ao aminy hitiavany anay. Misaotra betsaka anatin'izao fotoam-pankalazananao zao tompo ny amin'ny fisininy reny izay ianao ny nandrafitra sy nanamboatra ary nandamina izany. Dia vavaka izay mba ho tahinao zao zanakao zao, zao ankonana zao, hoeniky ny fahasoavanao, ho feno ny fahatsaranao, anehoanao ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taka izany koa Jesosy dia tahio ny reny rehetra izay tonga eto, na zay eo akaiky ny zanany na zay mety lavitra azy ny zanany aoko fotoam-pampahirezana ho an'izay reny rehetra tonga eto zao fotoam-pankalazananao zao. Ianao le mpameno mbanga, ianao le mpanasitrana, ianao le mpanangana, ianao le mpanamboatra ny rava. Tsarovo ny maman rehetra tonga eto amin'ity marainy ity. Aza vela isy reny tonga eto ka avesabesatra hiala eto, fa zay tonga eo mifanatrehanao dia misitraka ny fahavokisam-pifaliana maivamaivana, voata feno fifaliana, feno fahatsarana. Le tsy mety rehetra reny Jesosy eto mifanatrehanao fantatray fa afaka hivadika ho mety reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Farany dia tehiteny izay hoe tianay ianao, dia hiary teny dao tsika rehetra isa roa telo tianay ianao. Dia satria ampitsika izy hoe tianay nareo, roa matsaro zareo, isa roa telo tianay nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tainy Jesosy, teka mafitsika ho an'i Jesosy mazo maka toerana tsika pastera malala rehetra rehefa avy mandia sy mirahira eny am-pandehanana. Afaka mandroso amin'izay ary ny mpivady ho amin'ny so zavatra trehtsika androany marain'izao tandindo ny fotoana anankiray iomanantsika rehefa hiveriny Jesosy. Hitanareo ohatrany hoe talohany natongavan'i Jesosy zao Jaona mpanao batisa nanao batisa olona be dehibe tamin'ny batisa amin'ny fibebahana, fa ny tena marina tsy nilaina nataony Jaona batisa daholo reny olon-dreny,
fa jesosy rery dia ampy rehefa vita batisy jesosy a dia ho atao batisa mbola ho averina amin'ny anaran'i jesosy daholo reny nataony jaona batisa teo aloha taloha natongavany jesosy reny ny antony ny tena mariazy geza be indrindra tsy roa amantany amin'izany fotoana izany a rehefa neny ny feonaraka an'izely sy ny tropetra an'Andriamanitra eny amin'ny raha ho any lanitra tsika dia iroso ho any amin'ny fety sy latabatra ngeza be mandritry ny fitotoana hiara hifaly a sy ombona amin'ny fiderana an'Andriamanitra fa tonga ihany ianao tonga ihany a tafaraka amin'ilay tiatsika sady tiatsika fa androantsika misy an'reto mpivady reto reto a dia tandindony zany ny fahatongavany zareo to amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tondra ny tokantrano izy anome voninahitra n'Andriamanitra aneo an'ilay fiarahamonina hitarafana an'izany fotoana sarobidy zany a anomana ny ankonany koa ho fiangonana akarina ndao hitiatanana mafy an'ny tompo a ny amin'ny fahatateran'izany a mahazo ho toerana toko eto a dia Alleluia. Eto am-panomanana kely ataontsika lira hoe raha eo mba faniriko toka sitrakao miandova lanitra diene ti antany kane fa tsy izahoirery fireo zay mino anao no iaraka amiko antanatrany ete ny fiainana aninatray ny tompo iray fanahira sanavoko elasaso iray ny vo iray ny ro anio Andriamatoa rakotonirina feno mampionina sy Ramatoa Nirina Malala Jackie Louisette ary keo Andriamatoa rakoton-dralambo Michel Roland sy Ramatoa Lantonirina Saondra dia nao fanekeny eto anatrehan'Andriamanitra izy ireo ho amin'ny tanjona amerenana hoe amin'ny tompon'ilay tompo-kevitra ny fiaina-tokantrano ao aminao se atoko faharoa andiny faharoa amby roapolo ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava hoe eno fofoko vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia alala an' Jehova ny tokantrano dia fiombonana mampiray olony roa samy hafa fiviana sy toerana ny ainganana nakamban'Andriamanitra ho iray ahalala azy ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano dia ny ahalala an'Andriamanitra rehefa mahalala an'Andriamanitra ny mpivady a dia tsisy risika ny fiarahany sy ny fiombonany mandritry ny andro rehetra andalovany eto ambonin'ny tany ny Josoa toko 4:25 tapany by ny ten'Andriamanitra dia mazava ny teny momba ny tokantrano hoe fa raha izasy ny akona kosa dia anompo an' Jehova zahay zany hoe zao akonana zao dia ankonana anompo an'Andriamanitra Hebreo toko 7:10 tapany a aoka nakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana safidinareo ny anatanteraka ny firisoana anatin'ny tokantrano ary resy lahatra nareo fa ilay tomponantoka nampisy ny tokantrano izy
no niantso anareo ho isan'ny olona anankiroa tany samihafa tany amin'izay toerana nisy anareo tany nefa nakambo an'io iray miaraka aminy ho ankorana iray miaraka aminy niandry ny fiverenany ho ao amin'ny sitrapony tanteraka. Noho izany sitrapon'Andriamanitra momba ny tokantrano dia Genesisy 2:20 ho sisy Andriamanitra hoe tsy tsara hono raha irera lehilahy dia fanaovako vady saza ho azy izy. Fiheveran'Andriamanitra teo amin'ny tontolon'ny sitrapony sy ny fitiavana ny Adama ny tokantrano fa tsy nanontany ny Adama izy hoe tianao ve ny anambady sa tsy tianao ny anaovako eva. Andriamanitra ny nanome izy no miantoka ary izy koa no mitahiry. Noho izany ny fiaina tokantrano raha voalavitra n'Andriamanitra dia tsy mety. Ny mpivady dia tokony iray fo miara-mivavaka foana eo anatrehan'Andriamanitra ho mariky ny fiombona sy firaisam-po eo anatrehany. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kaikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Koa ankehitriny dia tiako no manaitra anareo mpivady rodonta androany amin'izao antso izao. Tena sitraky ny fonareo ve ny irosoanareo ao anatin'ny tokantrano fa tsy antery fa tena fandresen-dahatra fa sitrapon'Andriamanitra ho anareo zany ary asosy apetiny taranakareo ratra izay koa. Iany tompoko, iany tompoko. Dao tia tanana mafy be ho an'ny tompony amin'izany. Hitsanganary ny anareo mivady rodonta. Hitodika manokana amin'Andriamatoa Rakotondrina Feno Mampionina Saramatoa Niry Malala Jackie Louisette. Iza moa zay nareo mazoterina vetivety aminareo fa eo ve niperatra zafady misaotra tompoko. Za dia teteny hoe na misy peratra aloha na tsy misy peratra dia afaka mandroso fa sorana ny tompo aloha ny fisiany peratra androany ho mari-panehoana fa vonona izy mivady ny androso amin'izao tokantrano izao ary ny peratra dia mari-panehoana fa fitiavana tsy miova le fitiavana ary alpha sy omega le fitiavana. Raha jerena ny peratra natao volamena tsy hoe ny lokoana le izy fa zay mihitsy ny karazany. Ny volamena hono izy ny taolo malagasy rehefa latsaka-bovoka dia tsy avelan'ny sotsy amiratra ary raha arotsaka any anaty asidra dia ny loto rehetra miala fa vao mahay mamiratra izy, zany hoe matanty sedra izy. Rehefa jerena ny volamena fa manina natao hoe volamena. Volamena nanaovana an'le peratra ho mari-panehoana sy ho fampatsiahivana le fitiavana tsy miova tsy miofo, ninninona mitranga ninninona miseho dia mijoro foana satria zay le atao hoe fitiavana mandrakizay. Ron le izy fa tsy ho valina, tsy hoe rehefa ny tanana no mahatonga an'le izy boribory fa tsy hitakoa ny nanefena azy hoe taizany natompoka sy nefaran'le izy dia manambara fa sady tsy nanam-pendohana tsy nanam-pifarana le fitiavana. Ary rehefa anaovana le izy dia atsiarovana ny marika hoe manatompo ny lahy ary manatompo ny vavy. Maninona no atsofoka eny amin'ny tanan'ny lahy sy eny amin'ny tanan'ny vavy? Ny vavy manatsofoka an'le izy eny amin'ny lahy ary ny lahy manatsofoka an'le izy eny amin'ny tanan'ny vavy. Midika fa fifamatorana amin'ny firaisan'izy mivady ho iray eto anatrehan'Andriamanitra zay mari-panehoana ao anaty voady fa tsy misy olo-kafa tokony hoe anatsofoka ninninona ny amin'ny vavy na ny lahy akoatran'izy mivady rery eto anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe zay zava-padiana tsy hatrehantsika any am-pandriana no nomena porofo ao anaty fanekena hita maso, zay mihitsy ny dikan'le izy eo anatrehan'Andriamanitra ao anaty fanekena retany rendanitra no mampivady azy mba tsy sinny ereratsony hoe sendra solafaka na lasa tariana ahoana fa eto misy vavolombelona fa nareo mivady any sy Andriamanitra mandrakizay sy ho tehaka ho an'i Jesosy. Mahagaga fa tsy le lehilahy rery manatsofoka le izy amin'ny tanany fa le vehivavy ary tsy le vehivavy rery manatsofoka miperatra eo amin'ny tanany na refiny azy fa le lehilahy. Fanolorana fo ao anaty fanekena maneho fa ny fo ny lahy natakalo fo ny vavy. Raha mbola tanora moa izy dia atao hoe fo-njazalahy natakalo fo-njazavavy.
fa tsy hoe fozalana takalo fozavavy akory tsy mitombony zany tsy zay mihitsy ny teny malagasy fa fo njazalana takalo fo njazavavy ao a peratra famantarana vaovao ao anatina fanekena volamena maharitra tsy mety miofo ohatr'izay zany le endriky ny fitiavana ataontsika fity grenadrelina le izy ketrona voamamy azo atao fity varavarana fitiavana tiana ihany ka tositosika fa ataovy le fity tena mendrika tsy miova mihitsy mandrak'izay satria avy amin'Andriamanitra ko eto dia ifanolotra ny mamy sady nareo mivady ao anatina fanekena sy voady eo anatren'Andriamanitra sy voady eo anatren'Andriamanitra mba atolotra any vavy ny any lahy ary ho any lahy mivavy eto ary zany dia anao fanekena nareo mivady eto anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana ao anatin'ny fonareo manontolo izay teny atao aza vela ho voafetrany ao anaty taratasy fa tolo-kevitra fotsiny fa tena tonga dia hitaro mihitsy hoe tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana ny tiavako anao raha matoa alleloia ary zany fitiavany zany tsy ho mora loha na vetivety ihany fa mandra-pialako eto tany raha miteny hoe ty ary nompirofo fa omeko anao aky mba raiso reny fitiavako azarina re sheria ohatra zany ohatra zany somary romantika kely tsika androany a menanao ary ny fitenenana Andriamatoa Nirina malala Jackie Louisette eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao raha tokony irina feno mampionana dia manaiky marina fa hampiakatra anao ho vadiko hijanona sy tetra aminao foana na faly na ambinina na amin'inona na amin'inona na eken'ny saiko na tsy eken'ny saiko ninninona mitranga sy izay mety ho fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika na eken'ny saiko na tsy dia naja anao sy toetra aminao irery mandritra ny fiainako amin'ny fiaviko ety atany dia atolotra ary le peratra ho pirofony zany dia atolotra anao ty peratra ity ho mariky ny fitiavako anao sy ho famantarana fa efa misy tompony ianao merci eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho ramatoa nirina malala Jackie Louisette dia manaiky marina fa efa nampiakarina ho vady a dia misaotra teo foana misaotra nanomana misaotra nanangana dia naninninona fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika na ho eken'ny saiko na tsy eken'ny saiko dia ho tianao a ifanohana foantsika dia ifanampy dia dia mbola Jesosy Kristy foana ny tarigetra antsika amin'ny zavatra rehetra dia izy ane a mino a fa mbola ifanohana dia ifamela dia ho fankaty ho voninahitr'Andriamanitra ny ankohonantsika amen ho pirofony zany a dia atolotra anao ty peratra ty a ho marika azy famantarana fa ianao efa nampiakatra anao vady amen Alléluia amin'izao fotoana izao dia misy coussin kely viany ya aloha hemitra kely ny seza
amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary ny fanamasina no hitsofako rano n'ity tokantrano ity isyny mariky ny fandresen'i Jesosy Kristy. Ny rahan' Jesosy manafaka anareo, miaro anareo, mampiray anareo, ambara-piavo ny fotoana hodianareo any amin'ray. Arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo sy ny teninareo tsy anatsiny mandra-piavon' Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Tokantrano fitahiana ho an'ny maro, tsy anir'olona fa ho iren'olona, fa volombelona ampahery ny mpitazana anehoana tokoa fa Kristy ny velona ao anatinareo. Tokantrano vokatra tahaka ny Abrahama sy ireo rehetra niaraka tamin'Andriamanitra teo alohanareo ka nahita ny tanan'Andriamanitra sy ny fanotronany. Tokantrano ambinina sy tahin'Andriamanitra tsy oron-javatsoa fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambininy ianao, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka vokatra ao amin'ny tranonao, zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Hitanao avy anjona Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany, ho faly hita ny fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao, eny ahita ny zafinao anehanao. Lahy dia jainy eo am-bavahady raha mipetraka amin'ny olona, raha vehivavy ery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro avy dia omezany. Ho tahininareo ao tanàna ary ho tahininareo any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonareo sy ny vokatry ny taninareo, ny ateraky ny biby fiompinareo, dia ny ateraky ny ombinareo sy ny ateraky ny ondry amanosinareo. Ho tokantrano ambabo ny maro an'i Kristy, fandresena, fahombiazana, fandrosoana, fahagagana no hita eo anifonareo. Ka na inona na ino ny irinareo avy amin'Andriamanitra dia ho azonareo zany. Ho lavorary izay fikasana entinareo anatrehany. Andriamanitra ny azo aina eo amin'ny toetranareo ka hanotrona anareo amin'izany, ampiray tanteraka anareo amin'ny fony ary ho tena fifandraisana araka ny sitrapony tokoa ny tehirizany anareo mandra-piaviny. Manomboka an'io no ambara fampivady ara-dalanareo anatrehan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo taninareo ireo dia mariky ny fanekena sy fiombonana, hiara ifampitantana sy hiara iombo-po mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanareo ny fifananganana, fifampaherezana, hifanome voninahitra. Noho izany androany dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fampivady ianareo. Ny tanana kavanana anankiroa vanana, ny an'ny vehivavy eo ambany, ny lahy ambony, ohatr'izao mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanareo ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminareo. Ambara androany fampivady ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonanareo. Tapaka tsy anakety sy anapahefany eo amin'ny ankoranareo izay mety ho fahadisoana rehetra tany amin'ny lasa. Fa Andriamanitra nanavaona ny fiainanareo sy ny fanoloran-tenanareo androany ao amin'ny fiainatokantrano ary dia anaraka anareo ny zanakareo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy Jesosy, izay manome voninahitra no meko voninahitra koa. Amen. Mbarary fampivady ianareo. Tahaka izany ihany koa ho an'ny mpivady manaraka, peratra tompoko azafady. Alleluia. Reto ray aman-dreny roa tonto reto, anio izay mahatateraka ny fotoana hitsofandrano ny fanambadiany izy ireo. Andriamatoa Rakotondralambo Michel Roland sy Ramatoa Lantondrina Sahondra. Efa retsika teo ny teny sy ho averiko intsony mahakasika eo ambany tokantrano. Ary za mahita hoe le soatoko efatra amin'ny roapolo andiny fa dimy ambin'ny folo ny tena masaka be omponareo, fa raha izasy ny akona kosa dia hanompo an'i Jehovah zahay. Zany teny efa tao omponareo efa ela be. Ary izany teny izany no fanorenana omen'Andriamanitra ny tokantranonareo ihany koa. Za mahita hoe tsy dia tokony ho anontaniana intsony hoe niterena ve sa ahoana, satria ray aman-dreny manapa-kevitra tonga eto anoloko ohatra na mahazovazy raha anontanianareo mivady an'izany. Inoko fa tena vokatry ny fonareo zany ndao ity tanana mafy any tompony amin'izany. Reto peratry reto dia mitovy amin'ilay peratra teo aloha ihany, fa zao peratra miavaka satria fitasedra kokoa ny anao azy. Mety lalana lavitra ny nale teo amin'ny fiainana, fa fahasoavan'Andriamanitra no nitahiry sy nampijoro hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary za mahita fa zao famantara-paneken'izao izay ampiombona anareo ao anatin'ny firaisampo, firaisam-panahy anatanteranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia miporofonareo mihitsiny fa na dia efa lehibe azy nareo dia mbola
maneho le fiainana azy fo mahatsiaro fa raha tsy teo jesosy dia tsy ohatr' zao nareo ka nipiratra mariazy dia famantarana hita maso fa efa nanao fanekena tamin'andriamanitra momba ny tokantrano nareo koa isak'izay mandeha nareo naiza dia tadidio hoe anyzay dady rehefa mijery an'le peratra sary zao efa malahelo ny asady any tokantrano any nefa tsy lavitra misy azy fa tsimikely ao fa zany hoe tsaroana foana amin'ny fotoana rehetra satria tena iray aminao ko androany ara dia raisondray niperatry ny lahy ho an'ny vavy ary niperatry ny vavy ho an'ny lahy dia mangataka anareo mivady hitsangana eo amin'ny toerana misy anareo anao zany fanekeny zany eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izavo Andriamatora Kotondralambo Michel Roland dia manaiky marina fa nampiakatra anao Ramatoa Lantinirina Saondro ho vadika hijanona sy toetra aminao foana aho na faly na salama na ambinina na amin'inona na inona mitranga sy izay mety ho fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika na ekeny ny saiko na tsy dia anajanao aho sy hitoetra aminao irery mandritry ny fiainako amin'ny fivahiniako eto an-tany. Amen. Oporofony izany dia momeko anao ity peratra ity ho mariky ny famantarana fa efa nampiakatra anao ho vady aho. dao resitsika tehaka mafy zany fanoloran-tena ny ray aman-dreny zany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy fiangonana Sara Ramatoa Lantinirina Saondro dia manaiky marina fa efa napakarinao Andriamatoa Kotondralambo Michel Roland hitsanina sy toetra aminao foana na faly na salama na ambinina na ninona na amin'inona mitranga sy mety fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika na eken'ny saiko na tsy eken'ny saiko anajanao hitoetra aminao irery mandritra fiainako manontolo sy fivainiko aty-atehantany dia eto dia makasitraka dia misaotra be dehibe ianao niara-niaritra tamiko nandritra ny 7 taona lalatsaka kely nitokanantsika hatramin'ny vadintsika zay sy nisokan-daharana teo foana karakarana tiana dia makasitraka dia misaotra be dehibe dia omeko anao ty peratra ty ho mariky ny famatsarana efa napakarina ho vady manomboka androany. Alléluia. Ndao aloha ataontsika ity kely fotsiny aloha midinako itsovako randro ataontsika fotsiny le refrain Maviri Jesu Maviri Jesu Andriamanitra lehibe ny amin'ny finiavana sy oamponareo mivady ny fanomezanareo voninahitra n'Andriamanitra na dia ao anatin'ny fahalehibiazanareo azy mba ohatra tsara ho an'ny taranakareo so an'izay naterakareo tsy hoe sanatria ny ankizy teraterapona tsy vita ninninina tsy hanome voninahitra ny ray aman-dreny na hanome voninahitra n'Andriamanitra fa mifanetretena tongavanareo eto anatrehan'ny tompo
anolotra ny fiainanareo sy ny tokantranonareo eo ampelantanan'ilay tompomarika nampiombona anareo tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy na inona zavatra tsy nety rehetra tany aloha ny ainanareo ka epita eo amin'ny taranaka-reo mandrakizay. Tapaka izany eritsanaketsy napahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ary amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina no itsofako rano ny tokantranonareo mariky isy ny fandresen'i Jesosy Kristy. Ny ranon'ilay mpamonjy sady be voninahitra atao hoe Jesosy Kristy any hanafaka anareo, hiaro anareo ampiraisy ampiombonareo mandrakariva mandra-piavy ny fotoana hodinareo any amin'Ray. Arovana avokoa ny fananareo ny ainareo ny teninareo tsy anatsiny mandra-piavy ny Jesosy any amin'ny raha any lanitra pakatra anareo. Ho tokantrano miavaka feno fiombonana anjakan'ny Kristy any tokantranonareo. Ho tokantrano feno voninahitra ahatonga ny ankoninareo ilazy fa eo amin'ny fiainanareo tokoa Kristy ary velona ao anatinareo mivady izy. Vavolombelona pahery mpitazana ny tokantranonareo. Tokantrano avokatra tahaka ny an'i Abrahama sy ireo izay niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'izay. Tokantrano ambiny mpitahiana feno tsy horon-java-tsoa indrindra ny vokatry ny fanahy. Hoaninareo ny asan'ny taninareo, sambatra sady ambininareo. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka avokatra eo amin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Hitanao avy anjorana Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema anehanao amin'ny andro rehetra iananao. Eny ahita ny zafinao anehanao. Lajainy eo ambavady raha mipetraka amin'olona raha vehivavy ezy voninahitra ny tafiny ary ny andro avy dia omezana. Ho tahinonareo an-tanàna, ho tahinonareo any an-tsaha, ho tahinona ateraky ny kibonareo sy ny vokatry ny taninareo ary ny ateraky ny biby fiombonareo, dia ny ateraky ny ombonareo sy ny ateraky ny ondry amanosonareo. Tokantrano ambabo ny maro an'i Kristy ny tokantranonareo. Tokantrano feno fandresena, feno fahombiazana, feno fandrosoana, feno faneho-pamantarana sy fahagagana, satria tokantrano anjakan'i Kristy. Ka na inona irinareo avy amin'Andriamanitra dia ho azonareo izany. Ho lavorary izay fikasana rehetra hoentinareo natrean'Andriamanitra. Andriamanitra raintsika anie ahazo aina mitoetra anareo sy ny ao tokantranonareo fanotronana anareo, ampiraisana anareo tanteraka ho mpivady feno fiombonantsaina sy fiombonam-po ao amin'ny sitrapona. Ary manomboka an'io no ambara fa mpivady ara-dalàna nareo anatrean'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ireo tananareo mivady ireo dia ho ampifondraisin'Andriamanitra mandrakariva ao anatina fanekena sy fiombonana, hiary hifampitantana aminy sy ho ao aminy mandrakariva, hiara hiasa aminy, ho fitaovam-panangana ny ara-nimezana voninahitra ny fisiny ane ny fiainanareo. Raiso ny tananareo ny akavanana ho ny lahy sy ny vavy, ny amboniny ny lehilahy zao mbarako ampikely izy tsangana pastor izay natsangana Andriamanitra nakambany dia tsy ho azon'olombelona sarana mandrakizay. Raiso ny fiombonana avy amin'Andriamanitra dia mandihana afantsona tsara hoe ampelantananareo ho ray aman-dreny feno voninahitra mba ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny mandrakizay. Amen. Mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanareo ary ny voninahitra Jehova miposaka aminareo. Amen. Mazay toerana toy eo anatrehan'izany ndaotsika fiangonana hitsangana ity tanana mafy be ao andry zareo ny amin'ny fahavitany raharaha androany. Alleluia. Ary misy mofomamy ery ambadika ery fa amin'izao fotoana izao aloha miakatra ety aloha oeto any misy zavatra kely azo anaovan'ny zareo soniny ambany sa eto ihany andao ary ampanatonina kely izay latapatra azo anaovan'ny zareo sony vetivety aloha anaovan'ny mpivady sony ny vavolombelona ao vonona makeny ety aloha koa ny vavolombelona misy izy mpivady tsiraray hafa ny vavolombelona ny amin'ny andany sy ny ankilany angatahana tompoko mba hiakatra ety aloha. Sina soniny taratasy mpivady. Alleluia. Mitambatro iray hoentin'eto izao mitrotro ny fity ho amasi ny nandriamanitra ho ety sy
mambarara anio fa ireto mpivady ireto dia mpivady ara-dalàna eo anatrihan'Andriamanitra, eo anatrihan'ny fiangonana ary eo anatrihan'ny mpiarabelona. Ndao itetanina mafy ho an'ny tompo. Andriamatora Kotondralambo Michel Roland teraka tamin'ny 20 Jolay 4/7 tao Betafo dia nampiakariny napakatra any Ramatoa Lantondrina Saondra teraka tamin'ny 5 Jolay 7/7 tao Befelantanana. Ho vadiny araka ny fanambadiana voasoratra tao amin'ny boky Mpanjakana ny 5 Oktobra 5/7 tao Antananarivo firaisana fahadimy. Antananarivo ny 3 Mey 2022 ny vavolombelona manao sy ny etsy amin'ny farany indrindra ny pastora manaraka ary izy mivady izay natao nandroso amin'izany androany. Ity dia misy boky kely ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay miaraka amin'ny sinian'ny mpitandrina izay atolotra anareo atolotra anareo ampitiavana sy amin'ny fo ino tena misy ny fiainana. Raha misy ny fanomezana sarobidy indrindra ilain'ny olombelona dia baiboly. Boky rehetra vakiana mijanony eto daholo fa ny teny ao anatin'iny no hitondra anareo amin'ny fiainana mandrakizay. Ao daholo ny sekret ara-panahy hitehirizana ny tokantrano, hitonana mambavaka ny ankonana ary ampirehitra ny ankona sy ny fianakaviana ho amin'ny fotoam-pampakarana anareo. Makasitraka nanaiko fitaovana sy fitiavana feno ho modely ho an'ny taranaka rehetra hijoro an'Andriamanitra androany. Tahaka izany koa Andriamatora koto ny irina, raha toky ny irina feno mampionina teraka tamin'ny 9 Aprily 7/7 tao Ambohibary Ampamantana dia napakatra any Ramatoa Niry Malala Jackie Louisette teraka tamin'ny 13 Septambra 7/7 tao Beoririka Ambato Mitsangana. Ho vadiny araka ny fanambadiana voasoratra tao boky Mpanjakana ny 9 Novambra 7 tao Antananarivo firaisana faharoa. Tarivo fa 3 Mey 20 manao soletra ambaniny vavolombelona ny pastora sy ny mpivady. Atolotra anareo ny boky ho teny fiainana sy fahatsarana ho anareo ary ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Dia engany ny fitiavan'Andriamanitra anjaka ho mponareo mandrakariva sy ampijonareo amin'ny sitrapony mandra-piaviny ho voninahitry ny anarany. Andao itetanina ho amin'ny mpivady izay hita fitsofandrano teto androany izy io tia-tanina mafy be ho an'ny tompo. Mahazo ho toerana ary tompoko. Alleloia. Daontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Ay mbola misy mofomamy. Mandrositsika re mofomamy izy io tia-tanina mafy be ho an'Andriamanitra. Ho firaisana sy fahavitany zao fotoana sarobidy zao teto amin'ity toerana ity dia manolotra ny mamoantsika izy ireo. Ny amamina hony dia maro-panehoana ny fahatsaran'ny fiainana. Ary rehefa miteny ny olona hoe tsara sy kanto ny fiainana dia hoe mamy. Dikan'izay mamy izay dia afa-po. Izay ny amaranana an'ilay fiainana sao anatin'ilay fety ohatr' izao. Tena hoe voatsodrano ilay tokantrano. Dia tsy ohatran'ny hoe tokantrano misy fa toy ny angano teo mason'Andriamanitra. Fa nataon'Andriamanitra tena tanteraka. Satria izao ilay fanikena vao tafapetraka. Tsika rehetra natao mba hanotrony. Fa Andriamanitra nihitsiny no efa namorona. Ary izy nijoro sy nafeno fepetra hijorotsika izay tonga eto ho vavolombelona isika rehetra. Ho avy ny tompo tsy tarehetrarehetra. Amen. Efa tomomba n'izao ny fepetra. Alleluia. Ny fafinaretana tena ho antsika irariana
ho tanteraka koa ny tsika tsirairay avy zay mbola tsy vita. Amen. Zao zao ny mofomamy eto anoloko, tena ho tapahana ary le mofomamy. Ndeto izy mivady isa nefa vonona, sady joro vavolombelony fahatanterahana zany fanambadiana zany eto masontsika. Mamy ny fitiavany, mamy koa ny fizarany. Zany androany mangataka anareo mivady rotonta mba hitsangana eo anoloan'ny mofomamy. Ndre samy teny veu avy eo amponareo nareo ny amindreo mofomamy reo hoe inona ny eo amponareo, ho anay mpisitraka sy ho anareo koa zay ankalazaina ao anatin'ny fety androany ray soary miantsy. Napahana zany alefa antsy anankiray ihany fa ny nareo zany miara alefa aloha ny anankiray voalohany ray aman-dreny aloha mandeha aloha ary ray aman-dreny mandeha aloha dia manapaka eo amin'izay hitsiny aloha tonga dia ty anankiray ty ny nareo mivady dia mba miteninareo zay veu ao anatinareo manoloana an'izao fotoana sarobidy zao iarahantsika. Jesosy rery ihany no manapaka mitokantranonay dia Jesosy Kristy rery ihany tiany fakatiavana sotra Jesosy. Amen. Jesosy rery ihany no nanapaka ny tokantrano sy anjakany eo amin'ny fitiavana misy eo amin'izy mivady. Jesosy nitadiketranay amin'ny zavatra rehetra, ny ankohonanay dia fanomezana sarobidy avy amin'ny Tompo. Amen. Ataontsika ity an-tanina mampeo an'Andriamanitra. Dia sitraka ny zareo ny zaran'izany tsodrano zany koa atsika rehetra. Izay niteneniny teo zany dia ho atsika rehetra izay mihinana an'ilay mofomamy ihany koa. Dia samy ho tahina Andriamanitra tsika rehetra. Asy ity an-tanina mampeo an'ny Tompo afaka ny mahazo toerana ianareo. Androany moa zany fety sady ho fiderantsika an'Andriamanitra ny eo firavana manao irana kitelo ny lioanjoda ao anaty fiderana dia mivoaka ny mpanambady zay dia mijotsika rehetra mitehan-tanina mafy be ho an'ny Tompo mandeha ny tsodrano vao mivoaka ny mpanambady dia mizara fahasoavantsika menakavy ho an'ny fotoana androany toy izay ny fandaharana. Daorintsika teny hiderin'Andriamanitra mifotsika manontolo hoe tsangantsika dia tanana mafeo an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Azo atao no mifaly sy mame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aoka fotsiny ho avy ao anatin'ny fotsika zany ankasitrahantsika azy tanteraka fa izy ny natoy izao antsika sa tsy zany da ho ary moe. Alléluia. Datsitsika tia tanana mafy sy orakoraka mafy an Jesosy ny amin'ny fataterahany sitraky fanitetandroany. Amen. Daoritsika.
Simanzi wawajanun raikwa Faefalasa taterakano ansakwe Faalukini uavine tiata Fantena iste famiandratsika nentanza Simanzi wawajanun raikwa Faefalasa taterakano ansakwe Fantena iste famiandratsika nentanza Istia mitt för mig nå Men mig på någon form och tv To love, to know, to wanna know When they wanna paranya Sem to run, no one to day And they wanna dance Mariskilana Marinana Tanu sabataru ale Tanu mafa savela Simanzi wawajanun raikwa Faefalasa taterakano ansakwe Faalukini uavine tiata Fantena iste famiandratsika nentanza Wala maro nyatsunya wambara Lalala ni fomsalasale Siaturi surete mananao Yamunanitana Fenu fondi pale mananao Tunyam fazaban Asura kamafe Wanse funna dereche Hallelujah Amen Asura kura kamafe Svanna bani na faza pisina we Se kunyagin we avila wamsa we Nyavati na ratina tuku
Oia teneny eo akaikinao mpanapaka sy mandidy ianao e fa tsy maintsy ho avy zany fotoana zany teneny eo akaikinao jereo tsara izy zao hoe tadidio a ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mbola misy lavitra no fisiko ary ny fisiny eo amin'ny fiainanao e dia mbola misy no ny fisinao satria tsy nisy ianao raha tsy teo izy dia jereo amin'ny masony rehefa mibebaka hoe dia tena mibebaka marina zany hoe a tsy vazivazy ty resaky ty hoe manana Jesosy ianao hoe a andrasany eny amin'ny rahalanitra andao itiatarina mafy eo azy alleluia avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo tiaka sitraka amin'ny fonay manontolo zay Jesosy satria ny antony fivavahanay dia satria mananantoko zay fa tsy eto tany ihany ny fiainanay fa zay mananantoko fa misy fiainana mandrakizay miandry anay mampianarana isan'andro isan'andro any amin'ny fiarahamonina eo amin'izay ndraikitra petraka ao aminay tena aoka hiaina sy hijoro zay amin'ny fahamarinana tsy hoe kristianina zay rehefa voreto fa rehefa ny ampiasana zay zavatra hafa mihitsiny fa ataovy maneno be eo atsofona eo no zao teny zao hoe tsy mety kolokolo io tsy mety ho alatra io tsy mety ho tsohamarinana io mila mijoro zahay ho vavolombelonao amin'ny zavatra faran'izay bitika indrindra hatramin'ny zavatra faran'izay goavana indrindra aza velana kalo an'izao zavatra mandalo zao zay amin'ny fanambony devoly tady ampikorosofahana anay Andriamanitra amin'ny nofo mety mandalo ka hamarotanay ny rariny ampijoro zahay ho mpanompo mahatoky mandrakariva sy ho vavolombelonao zano ny fanindrinao tsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy reo teny fahamarina rehetra ny zaraina teto dia tsy ala ho amponao fa ho tonga feo ny fanahy anangana anao sy tahiry anao tsy ho raraka amin'ny fotoana rehetra iandrasanao mipapakatra tsisy harombaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra tsisy harava ny planin'Andriamanitra tsy ho tanteraka zany eo amin'ny fiainanao mandana fa hitanao ane Jehova ka hiaro anao mpamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka midra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka mianao fiadanana mandana amin'izao herinao zao fa ny tompombanao mandrakariva ary tsisy harombaka anao amin'ny tanany mandrakizay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsika rehetra na hoe amen ndao itiatanina mafeo anto dia tenentsika eo fahasoavan'Andriamanitra matoy izao aho hoe fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo andao aritsika amoaka an'ireto mpanompon'Andriamanitra mpivady reto ry zareo no mandeha mialoha ho eny amin'ny fiara dia tsika rehetra ity tanina mafy eo antompo hifalifaly ny amin'ny fahavitany zany teo amin'ny fiainan'ny zareo alleloia dia isy an'ilay ao ary